You know, God sent His transforming power to fulfill His word and change the whole body of Sarah and Abraham. afatra nytoriny ny mpaminany William Marion Branham mitondro aloha teny ny herin'Andriamanitra mba hanova ny alady maraina fa 1 septambra 5 teo amin'ny fisakafoanana nataon'ny fimbonam-be ny lehilahy mpandrarah ho an'ny filazantsara feno maneran-tany tao Ramadain Phoenix Arizona USA. Satranao rahalahy azo antoka fa tombontsoa tokoa ny fananana ny rahalahy Branham matetika ty Phoenix ataoko fa maka ty Phoenix kokoa izy noho ny any amin'ny toeran-kafa ary tytsika izy raha ho tonga trany raha mbola eto ihany ny tenako nahoana Andriamanitra hitanao rahalahy Branham sotranao rahalahy Williams miarabanareo ry sakaizy za dia ny amin'ny fianakaviana Sakariana rahalahy Williams sy ranabavy Williams ary maro amin'izay eto ny malalany amin'io hitako tao amin'ny fahitana io teo amin'ny 2 na 3 taona talohan'ny narariny de nitrangy zany raha teto sika tamin'ny taona lasa inoko fa tamin'ny janoary tamin'ilay fivoriam-be tamin'ny fotoana na teo an'ilay pretra izy moa ny anarany adiniko ny anarany eto teo izy Stanley eveka Stanley avy amin'ny fiangonana katolika tadidinareo ny fotoana nitondrany baiboly teo amiko fantatrareo zany ary nilaza tamiko izy nisy faminaniana maromaro teo nanao hoe ry zanako vavy sitrany ianao fantany anefa fefa nilaza ny fahitana hoe tsy ho sitrany izy fa ho faty izy eo anelanelany amin'ny 2 sy amin'ny 3 maraina tadidinareo ve zany koa tamin'ny 2 na tamin'ny 3 ora ary tsy azoko nambara tamin'ny Demos zany nefa nambarako tamin'ny rafozam-baviny na de zany azy tao amin'ny lefitrany mihitsy tao ambadikilay nisy azy oya tsy ho sitrany izy hoy madame Sakariana fa efa naminany eny rehetra oya marina fa mety ho diso ny tenako nefa de zay oya tsy ho sitrany izy maro tamin'ireo no nilazako zany 3 taona lasa teo zay hitako ny azakazaka tamin'ny herinrehetra izy dia nakeo ampandrina ary natsanga ny tanany sy ndradradrara tamiko izy toy zany nefa tsy vitako nakeo aminy de nahita azy maty aho aveo de nijery aho ary nisy zavatra teo nisy famataranandro zay nanondro teo nelanelany tamin'ny 2 sy tamin'ny 3 ora ko dia ola eveka fa hozako tsara ka ho hitako eo ny fitrangany koa nitranga tokoa zany tena malahelo tokoa sika tsapako fa very olona sarobidy ny fiangonana dia ranabavy Florence Sakariana fa nahainira tokoa izy io vehivavy feno ny fanahy teo amin'ny reniny aho ny reniny no isan'ireo fantatro voalohany tany amorotsiraka ny refana fony sitrana ny renina raha indro ny dokotera efa narary mafy izy mivotony tena ny rehetra sady ny dokotera zay teo nilaza tamiko hoe aoka ho tony tsara ianareo rehefa mivavaka aza mitabataba loatra eo andalam-pahafatesany raha vehivavy oya eny tomboka aro izy ary teo naveriny tamiko hatrany zany koa eny saika tsy nanana anjara ny lohbava akory aho fa rahalahy Demos no nilaza tamiko mba hoany sy andeha jery azy koa nandeha niakatra fa nandoalika teo amin'ny grodony Florence tovavy nafinaritra izy io ary nisy vehivavy vitsy teo dia nakeo ary nivavaka ho azy nyresaka taminy nefa tsy natsiaro teny izy nolazaiko azy fa hiarina indray izy de niarina izy ary taona vitsy tateo arina maty izy koa dia namaly nivavaka nataontsika Andriamanitra ary fantatsika zany inotsika fa noho ny sitrapon'Andriamanitra ny mahito antsika rehetra sady zay ihany koa ny inotsika ifandimby samy andalo ny varavaran'io sika ary zay no antony mahito antsika androany maraina miara-miagona amin'izao fivoriam-ben'ireo lehilahy kristianina mpandraraha zao mba hiresaka an'ireo zavatra eo ka hiomana ny amin'io satria fantatsika fa tsy maintsy ho avy zany vehivavy tanora ranabavy Florence 27 taona vao nambarany rahalahy Williams tamiko zany tena tanora tokoa fa talohan'izy ireo fantany fa tao aminy io aretiny io eny efa nahita fahitanany aminy aho zay nilaza hoe andeha izy koa tsy maintsy zay ainy Andriamanitra avokoa ny amin'izany ary nahitan'i Jesosy tao amin'ny efitrano izy talohan'ny nalasany tsy ilayntsika intsony ny vavaka ho azy satria efa maro tamin'izany no vitantsika tiantsika fotsiny ny saotra an'Andriamanitra ny amin'ilay fiainana teto anifitsika zay nahakasika ny fotsika rehetra de ranabavy Sakariana ary tiantsika ny vavaka ho any rahalahy Demos sy ranabavy Rose ary tsaro fa nisy fandonana mafy teo amin'ny fiainan'izy ireo tamin'ny lasa de ny rainy ary ny anabaviny zao no eo tamin'ny taona lasa
fa ary latsaka zany latsaka folo volana ary ranabavy edina izy koa fantatro ny fomba iarahana miory amy rahalahy Demos nanana ray rahalahy vady ary zazakely zay samy lasa tao anatin'ny andro vitsy koa fa fantatro ny zavatra tsapany am'izao marainy zao tsy fantatrareo mihitsy zany raha tsy efa nandalo teo ianareo io vao fantatrareo ny hoe miaraka ory ary avy amikany zany azafady nokasiako ty zavatra kely tsy ty tamy tanako ko dia miaratsiny afanapiakariko be zany tsy fanainiko koa andesika hitsangana fotoana foeto raha azonareo atao raha mba andesika iondrika. Raha iany an-danitra ao miangona eto zay zao marainy zao mba ankalazanao sy anolotra saotra sy dera ho anao tamin'ny nandefasanao an Jesosy mpanavitra anay zay anananay fanantenana raha tapitra zao fiainana zao amin'ny fahitana fa tsy azo antoka ny ivelomana maritra ity koa raha eo ny fahitana zao toerany fahoriana ny dirany vatanay zao dia mafaly anay ny hoe tsy janona maritra eto mandrakizay nanao lalana ahafahanay ianao dia ny mamaky ny lohasahan'ny fahafatesana koa raha eo makasitraka anao zay zao marainy zao ny amin'ny fiainany ty anankiray teto anivonay zay vao tsy ampy heritaony zay mira fidirana ho anao ranabavy Florence Sakariane araka ny fahafantaranay azy ary efa nolazainao anay hatry ny ela efa taona maro fa toy zao ny zavatra hitranga mba tsy hatonga an'izany ho fandonana be ho anay ary fantatray fa mariny zay voalazanao sady milaza koa ny teninao hoe ny olona terabevavy dia foy andro sady vontom-pahoriana fantatray koa fa mariny zany tompo fantatray fa tsy maintsy midina mamaky any loasa io avokoa zay koa isaoranay ianao ny amin'ny fiainana nananany teto an-tany ary finoana no inonay fa ankehitriny zao marainy zao tafafindra ny ala tamin'io vatana mampalahelo feno aretiny misy ho ao amin'ilay vatany voninahitra zay tsy afaka rarintsony teo lay taletany ny hira sy lay feonananany sy ny fanahy zay tena feno ny fahasoavan'ny Kristy fa raha azony atao ny veriny eto aminay zao marainy zao dia tsy hanao an'izany velively izy satria ilainy andalovana indray ireo zavatra ireo zay efa tapitra ankehitriny efa miaraka amin'ny reniny sy ny rainy izy nantsony izy ireo ny zanany ody koa misaotra anao zay tianay koa ny vavaka ho fampahirezana ho an'ny rahalanay Sakariane rahalahy malala nay amin'ny fahafantarana ny fiainana netiny sy ny zavatsarotra nandalovany tatoato ary ny toibatany ny fahitana fa miantitra izy ny volony miamitsana ny sorony milatsaka nefa mbola miezaka hatrany ny janona eo amin'ny sahanasa ho an'Andriamanitra ô omeo azy ny tanjakan'io ngatahanay Andriamanitra ô ny anekenao an'izany ho an'ireo rehetra malahelo tamin'ny fahalasany mivavaka ho an'ny tsiraray amin'ireo zay ary avelao zay tompo raha mbola misainany amin'io mba hatsiaro fa zay koa dia tsy maintsy andeha eo ndray andro any raha mbola miara-mipetraka eto amin'ny fainatrehan'ny tompo Jesosy zay dia tianay ny angataka ny amerenanao ny fahatsiarovanay ary aoko zay andiny tenany amin'io na andinika fatratra ny amin'ny fiainanay manokana ahafahanay hoe ho ambanin'ny raha sy ho ao amin'ny finoana ekeo zany tompo ankehitriny raha iezaka aho ny hitondra hafatra foy ho an'ny olona manoloana an'izao toejavatra zao anio mangataka ny anampianao ahy tompo atanjao aho satria ilaiko zany tompo ary mangataka mba anekenao an'izany ary aoka isy zavatra ho voalaza mba hanomezana ajanao ary raha misy atongavan'izay voalazany feo anay anio maraina ka tsy mbola vonona ny fanatrika amin'ny ora natao eo anoloana io enganeo fotoana ankehitriny mba hamoizany maizy azy eo aminy zay nilaza hoe zano lalana sy fiainana ary fahamarinana zay tsy hafa fa Jesosy Kristy tomponay fa amin'ny anarany no angatana izany amen. Mahazo toerana.
te afantatry ty rahalahy ty raha mandre tsara ny rehetra micro rony napetrany mety tsara daholo ve mandre ve nareo atsangano ny tanana raha mandre afaka mandre ve atsangano ny tanana eny ary mialatsiny aho raha tsy ampy hoan'ny rehetra ny sezay petrahana ato any maraina ary matoky sika fa tsy janony eto ela loatra zara angamba raha ampy hitondrana zay teny voavaky ny tompo Andriamanitra ny e anaja ny teniny zay ovakina ka anome antsika ny fahasoavany mba ahafahantsika manompo azy amin'ny alalan'izany. Eny nilaza tamiko Billy Paul tamin'ny maraina hoe angamba amin'ny alahady zao zay dia hitory ao amin'ny Grand Hoe Assemblée de Dieu ao Tucson. Raha misy avy any Tucson eto mety tsy ahitanareo aho amin'ity herinandro ity ho any amin'ny Grand Hoe Assemblée de Dieu ny tenako amin'ny alahady zao. Fa indro vao tafaverina avy tany Antsinanana zay dia somary tsy nahazo aina kely ateo ny sakafo be loatra noho ny foarany hatsarapon'ny olona tany amin'ilay tendrombohitra koa kodiana rary a tsy nahazo aina tsara tamin'ity herinandro ity koa mivavao ah ary ina hoe rahalahy Carl Williams sy ny fampimezany zany ataoko fa ilayntsika zany zao hoy izy votsira be loatra tsy fantatra io rahalahy Carl fa tena maro ny votsira tany koa raha misy olona tianareo entina mbavaka androany maraina eny tena ankasitrahako raha mba ho vavaka ataonareo azy zany satria ilaiko zany ankehitriny tiatsika niditra faingana ao amin'ny teny ary tsy te hiazona anareo ela loatra eto aho satria ataoko fa misy telefônina mifandray manerana ny firenena am'izao maraina zao manerana ny morontsiraka andrefana hatramin'ny morontsiraka Antsinanana ny avaratra hatrany atsimo maro de maro ny fiangonana manana ty fitaovana ananareo rehetra ty avy ao amin'ny tabernacle misy fampifandraisana koa ny eto Phoenix ka naiza misy fivoriana dia tonga avy hatrany ao fa miangona am-piangonana na ao an-trano ny olona sy ny toy zany koa fomba tena tsara io lazan'izy ireo fa tsara kokoa azy io noho ny radio fampifandraisana ara-telefôny zany asian'izy ireo fandraisa-peo eo amin'ny microphone na zay lazana azy makao amin'ny efitrano ary reo ony vadiko vao niverina fi tany andiana izy tamin'ny herinandro teo nakany Tucson hoe tahaka ny manatrika eo amin'ny efitrano mihitsy koa mangataka sika ny hitahin'Andriamanitra an'ireo manodidina rehetra ka mifandray eto am'izao maraina zao na aiza izy ireo ny any New York zao dia tolakandro fa samihafa ny ora manerana ny firenena ankehitriny ao amin'ny bokin'ny Romanina ny toko 12 ary ny andininy voalohany sy ny faharoa irintsika ny amaky ny soratra masina io koa am'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famirapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompo-panahy mety ataonareo zany ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny sainareo amantaranareo zay tsara sady marina tsara ankasitrahana sy marina sitrapon'Andriamanitra eny raha sitrapon'ny tompo tiako ny aka ny loha hevitro zao maraina zao hoe ny herin'Andriamanitra mba anova mba tsy ahatonga anareo anaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny sainareo eny mba amantaranareo zay tsara marina ary ankasitrahana ny sitrapon'Andriamanitra lahatsoratra tranainy efa nahazatra sy fampiasany maro tamin'ny pastoranareo tamin'ny androny io nampiasainy izy ty hatramin'ny nanoratana azy fa na de zany azy mizavatra mikasika ny tenin'Andriamanitra tsy miahantitra mihitsy zany satria Andriamanitra io tsy miantitra mihitsy zany namakivaky ny taranaka rehetra manodidina ny 740 taona eo zany ankehitriny na mihoatra no efa namaky an'ity teny ity ny olona reo mpisorona sy ny sisa nefa tsy nahatonga azy ho antitra zany efa namaky an'io ah ny tenako efa 5 taona teo zay ary isaky ny mamaky an'io ah dia mahita zava-baovao no lay tazako tamin'ny voalohany satria afy tamin'ny tsindrimandry io Andriamanitra amin'ny endrika soratra
io de toetra n'Andriamanitra tonga voambary zany ka natao eo amin'ny taratasy. Matetika hoy ny olona eny fa olona no nanoratra an'ity baiboly ity. Tsia, hoy ny baiboly hoy zany Andriamanitra nanoratra ny baiboly fa tenin'Andriamanitra io ary tsy afaka ho diso zany ho Jesosy ny tany sy ny lanitra ho levona andalo fa ny teniko tsy mba ho levona mihitsy ary tsy afaka ho diso zany nefa mbola ho Andriamanitra satria ampahany io. Ianareo ary amin'ny mazanaka lahy zanaka vavy ianareo ampahany io ianareo ka mahatonga anareo ampahany zany ka zay no antony rahantsika miombona manodidina ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny ity teny hoe miova ity jereko tao amin'ny dictionnaire zany omaly raha saika diniko ny nanaramaso ny ora tokony maheto ahy raha mbola nijery lahateny aho ka nahita n'ity teny ity na ity lahateny ity azafady soratra masina dia milaza dictionnaire fa zany dia zavatra zay novana, zany dia lasa novana, miova, tonga hafa no zay na izy azy, zany hoe lasa nitoetrany sy ny zavatra rehetra momba azy dia nilaina novana mba anova. Ary nandinika aho anio maraina ny Genesis voalohany, tsy nisy endrika ty tany ty sady foana ary aiza no teo ambonin'ny tany, tsy nisy afa-tsy fampitena tanteraka. Ary rehefa teo amin'ny toe-javatra io no nisy ny tany dia indro ny fanan'Andriamanitra fa nandehandeha tambonin'ny rano ka dia niova ny endri-javatra rehetra avy tamin'ny fahasimbana tanteraka lasa Saedena. Izany no herin'Andriamanitra manova, zay na vita nandray zavatra tsinotsinona ka nanao zavatra mahafinaritra avy tamin'io. Lay herin'Andriamanitra manova. Ary mazava amintsika fa raha vakina ny soratra masina, Andriamanitra dia nila enina rivo taona mba amitana ny fanomanana anio Edena io. Eny, mety tsy ho fotoana lava toy zany fa mba ananana fieverana sady raisina avy amin'ny soratra masina zay ilazany hoe nindray andro amin'Andriamanitra dia arivo fotoana ety tany. Zay no izy raha hoe anisan'ny fotoana Andriamanitra. Ary andeha atao hoe enina arivo fotoana no nilainy nanaovana ny tany sady voatsara avokoa no namboleny teo ambonin'ny tany. Tanteraka tsotro zao ny zavatra rehetra teo. Ataoko fa matetika rehefa manomboka mamaky ny bokin'ny Genesis ireo mpitsikera dia manomboka mitsikera an'izany satria tahaka ny hoe mameriberina ny voalazany hatrany zany na mandefa anareo hoe tseroa. Saingy raha tsikaritra fotoana fosika alohan'ny idirana amin'ny lahatentsika hoe Mosesy dia nahita fahitana ary Andriamanitra niresaka taminy. Andriamanitra niresaka tamin'ny Mosesy ny fanatry tava, ny vantana. Eny, tsy niresaka tamin'ny olo-kafa toy zany mihitsy izy toy ny nataony tamin'ny Mosesy. Eny, nanana na izy azy Mosesy, isan'ny mpaminany lehibe indrindra tamin'izy rehetra, tandidon'ny Kristy izy. Fa afaka miteny Andriamanitra eto, manana feo izy. Ren'ny olona zany afaka miteny Andriamanitra ary afaka manoratra Andriamanitra. Andriamanitra nanoratra ny didy folo tamin'ny ratsan-tanany mihitsy. Nanoratra teo amin'ny rindriny Babilôna izy indray mandeha tamin'ny ratsan-tanany. Niondrika izy ary nanoratra teo amin'ny fasika indray mandeha tamin'ny ratsan-tanany. Afaka miteny Andriamanitra, afaka mamaky teny Andriamanitra, afaka manoratra Andriamanitra. Andriamanitra no loharano ny fahasoavana sy ny heretra ary ny fahendren'Andriamanitra rehetra dia ao amin'Andriamanitra. Noho zany ary ny fahalalana zany dia izy rery ihany no pahary misy. Tsy misy pahary akoatra an'Andriamanitra. Tsy mahavita mahary Satana sanatria mamatika fotsiny an'izay efa nohariana izy. Fa Andriamanitra irery ihany no pahary. Noho zany mahary amin'ny alalan'ny teniny izy, mandefa ny teniny izy koa izay rehetra voa napetrany teo amin'ny tany tamin'ny alalan'ny teniny mihitsy no nanaovany an'ireny voa ireny, satria tsy misy fomba hafa mety isin'ny voa eo. Napetrany teo izy ireny
ary voatondraky ny rano izy ireo ho fotsiny izy aoka isy zao ary aoka isy zato. Hitantsika avy amin'izany eto fa matetika tahaka ny hoe mamerimberina ny baiboly na milaza zavatra tsy nolazainy. Ohatra ao amin'ny Genesis voalohany hitantsika fa Andriamanitra nahary ny olona araka ny endriny manokana, tahaka ny endrika Andriamanitra namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy dia nitoizany ihany ka zavatra maro no nisy teto an-tany. Avy eo hitantsika fa tsy nisy olona hiasany tany ary Andriamanitra nahary ny olona avy tamin'ny vovon-tany, olona hafa ny teo ary nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga mananaina izy. Ilay lehilahy voalohany dia araka ny endrik'Andriamanitra izay fanahy. Jaonina 4 milaza Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa Andriamanitra dia fanahy, fa ilay olona voalohany izay nohariny dia olona fanahy ary io no araka ny endrika sy ny fitoviana tamin'Andriamanitra. Dia nataony tao amin'ny nofo io olona io avy eo ary lavo ny olona koa dia nidin'Andriamanitra ka tonga araka ny endriky ny olona mba ahafahany manavitra ny olona lavo io. Zany no tena tantara ny filazantsara raha ny hevitro. Ankehitriny Andriamanitra tao anatin'ny 4 taona no namboleny an'ireo voa mahafinaritra rehetra ireo na nanonany ny teniny ho araka izao ty, ho toy izao ty azo ty, ho toy izao ty, tanteraka ny zavatra rehetra ary tena tsara zany. Dia ny baikony ho araka izay tokony ho maizy azy ny tsiraray tamin'ireo voa ireo, fa tokony hiovy zany ka ho lasa azo sady araka izay karazam-piainana efa voambarany teny fa tokony ho maizy azy. Raha azo okany teo dia amoaka oka zany, raha rofiny teo dia amoaka rofy satria ilay mpahary lehibe dia nandefa ny teniny fotsiny. Koa ilay teny vo no teo talohan'ny sin'ilay tena vo fa ny teny no nanao ny vo. Hitanareo avy tamin'ny zavatra tsy hita nanaovany an'izao tontolo izao. Hitanareo fa tamin'ny alalan'ny teny no nanaovany an'izao tontolo izao. Ny teny Andriamanitra dia nisy ny zavatra rehetra amin'ny maha Andriamanitra azy lay mpahary izay ny teny dia nisy ny zavatra rehetra dia tsy maintsy tontolo tanteraka ary io. Tena toerana mahafinaritra ny teo, tena paradisa marina tokoa no teto an-tany ankehitriny satria tsy maintsy manana toerana anankiray ho fohy be ny toerana rehetra. Ity fivorim-be ity dia misy fohy be, ity toeram-pivoriana ity dia misy fohy be, ny fiangonana dia misy fohy be ary Andriamanitra dia manana fohy be ary ity toerana lehibe ity ihany koa ny firenena ivelomantsika dia manana fohy be. Koa dia nanana fohy be ty edena lehibe ty ary ny fohy beny dia napetraka tao amin'ny sa edena na tao edena teo atsinanany sa ary napetraka Andriamanitra teo mba anapaka ny voariny lehibe rehetra teto an-tany io, lay zanany lahy sy lay vadiny zanany lahy, Adama sy Eva. Andriamanitra no rainy Adama. Adama dia ilay zanak'Andriamanitra raha araka ny soratra masina, zanak'Andriamanitra izy teo ary Andriamanitra nanao mpanampy tandrifo azy avy tao amin'ny vatany ihany, angamba tao latezana tandrifony fony mba hahatonga an'io tena nakaiky azy ka nanao mpanampy tandrifo azy. Tsy mbola tena vadiny izy io teo na koa hoe vadiny raha lehilahy fa nambarany fotsiny zany ary teo no niavin'ny olana. Satana no nahita azy talohan'ny Adama, koa teniny nambarany fotsiny zany teo. Lazaiko zany tsy te handany fotoana firy amin'io fa mety mifanjevy kely ny sasany aminareo, indrindra ny olona sasany any avy any atsimo zay tahaka ny mahita fifanjevona kely ny amin'ny hafatra zay azoko avy tamin'Andriamanitra amin'izao andro zao an'ny olona dia ny amin'ny taranaky ny menarana. Fa ody any an-trano aho raha sitraky ny tompondra iandroany any Jeffersonville hitondra hafatra eo amin'ny 900 eo aho anazavana an'izany rehetra zany eny ka metraka an'io mazava tsara mba ahafantaranareo ny amin'izay voalaza fa zao ny lazain'ny tompo zany. Fa tena marina tahaka ny nahitana ny fahalasany any Baptiste Florence taona maro tany aloha. Hitanareo fahamarinana zany
fa eto isika angamba mety tsy azon'ny olona zany raha misy olona keo amiko zahay manohitra an'io na dia zaho aza mety tsy mahazo tsaran'izany ny tenako tsy te hitsikeran'izay lazan'ny hafa tsy tokony hifampitsikery sika tsy meloka ny amin'io ah isaorako ny tompo ny ota sy ny tsy finoana no tsikerako fa tsy ny sambatan'olona eny tsy nataoko zany sika de pralasy pravavy eo mpiadina akany am'ilay nalehandrana-ba Florence omaly marainy hitanareo isika samy tsy maintsy andala eo ary tsy mba tanjoko ny hoe itsikera rahalay na anabavy zay tsy miombokevitra amitsika tsy lavitrany ianao zany iveriko fa tsy mbola nandre olonapeo ianareo nanonoko anaran'olona zay tsapako matetika fa diso olona io nefa eo amin'ny Sandriamanitra zany fa ny am'izay diso zay momba ny ota sy ny tsy fahazahoany zany matetika fa tsy hoe otakory ny tsy fahazahoan'ny olona fotsiny ary ataoko fa manana zony tsy raray amitsika ny anambarana zay fomba fahazahoantsika azy ankehitriny ity pahary lehibe ty no nametraka n'ilay zanan'lahy noariny eto Adama no zanan'lahy voalohany noariny Jesosy dia zanan'lahy tokana nateraka eny vehivavy no niteraka azy fa Adama nivoaka avy tamin'ny tanan'Andriamanitra mivatana tao amin'ny famoronana teo ary ny foibe sady ny zanan'lahy sy ny vadiny zanan'lahy no nanjaka tamin'ny rehetra tanteraka tokoa ny endrika zany nisy olona teo ny lohan'io rehetra io de ny zanan'lahy sy ny vadiny fa tanteraka ny vo rehetra reo rofia sy reo oka sy reo atra sy reo vorona ary reo biby ary ny lamina tanteraka araka ny didin'Andriamanitra ny zavatra rehetra azahovana ny toetrareo mamoaza araka ny karazany ry vo rehetra ry oka aza mivily ho tonga azo papay mihitsy hitanareo ry rofia aza mivily ho zavatra hafa fa ny vo tsiraray ho araka ny karazany ary izy dia niany am'izany tamin'ny fotoana rehetra dia nambarany teniny fa lay heriny maro lehibe no nanao an'ireo zavatra nivoakireo na dia raha lehilahy sy raha vehivavy azy ary izy ireo no lohany satria izy ireo no faratapony tamin'ireo karazany hafa rehetra ary napetrany tao ambanin'ny fiarovana iray ihany koa izy ireo toy ny nametrahany ny hazo ny biby sy ny sisa ny teniny izy ireo dia tsy tokony mihitsy na ahoana hoe andravany teny tsy maintsy nitoetra teo izy ireo aza manaisitra na inona am'izany na manampy zavatra am'izany tsy maintsy io teny io no ivelomanareo fa raha mbola nitoetra toy zany ihany io zavaboary io dia tsy nilainy ranabavy Sakariana nandeha tamin'iny marain'iny raha mbola nijanona toy zany hatrany io lay fananan'Andriamanitra lehibe eo am'izany no inotsika fa iverenatsika miverina amin'ny toe-javatra io sika itoeran'io aiza tamin'ilay maraina fahafito rehefa nijeran'io rehetra io Andriamanitra de nanao hoe tsara zany mahafapo ahy io eny fa faly aho no nanaovaka an'io sady voafe tsara zany rehetra zany fa nametraka fatokina tamin'ny zanako lahy sy ny vadiny aho de izy reto zany nataoko ny lohan'ireo zavatra rehetra reo ka anara-maso ny rehetra mba izaho hoe mety tsara ny rehetra ka amo araka ny karazany zavatra rehetra efa nana ny hery anaovany an'io laza Andriamanitra teo hoe koa raha tsara ny rehetra sady tsy afaka isy zavatra hafa intsony satria zao mihitsy lay niriny ny tenako zao lay fomba hitiavako azy sady toy zao no fomba nanonako azy ary ny teniko no namoaka an'io araka lay tena hitiavako azy de indro zany tsara avokoa de hoy ny Baiboly Andriamanitra nitsahatra tamin'ny andro fahafito tamin'ny asany rehetra ary voafe tsara ny zavatra rehetra mba amo araka ny karazany tsarova eto mba amo rehefa nametraka vo tao amin'ny tany izy dia avy amin'ilay heri ny fiainana ao anatiny ihany no ahafahan'ilay vo mitsiry mba anova an'ilay vo ho azo na inona zany na inona lay heriny manova ankehitriny napetraka Andriamanitra teo ny vo niaraka tamin'ny fahafahana ho tonga arak'izay efa nolazainy fa isy azy ary raha mbola nijanona trany araka ny karazany izy io de ho arak'izay efa nolazain'Andriamanitra hoe isy azy tokoa tsy maintsy zay ny fandehany satria zay ny fomba nanaovany azy ko dia nanao fatsony raha izy
zany dia mba hijanona ny zavatra rehetra ao amin'ny fatsony, ao amin'ny faritry ny teniny, mba amody koa arak'izay efa voalazany teniny hoe isy azy. Tsy afaka hisitaka amin'io zany. Tena teo amin'ny fatsona tamin'ny fomba tanteraka tokoa koa, satria na tokony zanany izy tamin'ny zavatra rehetra hoe ho toy izay ny fandehany, dia hoy Andriamanitra tsara ny rehetra koa hitsahatra ary aho, sady efa manan-kery ao aminy votsiraray mba hanovany tenany ho arak'ilay karazany iriko isy azy. Zay no tsy maintsy misy, satria efa nomeko ny votsiraray avy ny herin'ny fanovana mba amoany avy ao aminy araka ny fahafahany efa ananany ny amoakan'izay tena tiako atongavany avy ao aminy. Tsy miova mihitsy Andriamanitra, mitovy amin'izay na izy azy ihany izy ankehitriny. Raha tapa-kevitra ny anao zavatra Andriamanitra, ataony zany. Tsy misy zavatra saka anazy, ataony zany. Rehefa nety tsara sy ny lamina avokoa ny teo, dia azon'Andriamanitra antokary fa andeha tsara ny rehetra. Ary teo rehefa natao zany dia tonga ilay fahavalo. Andeha ho nomen'Andriamanitra ny hery mba anova, ary andeha hiantso an'io zalahy io zay nanan-kery tsy hoe amorona indray, fa za nanan-kery izy mba animba. Tsy ny anova fa mba animba. Fa ny zavatra rehetra simba dia tsy araka ny endriny tamin'ny voalohany intsony. Misy zavatra lasa tsy mety eo aminy. Taona vitsy lasa raha ny ambona dia nandeha namaky safeno katsaka na ndinika an'io aho. Nisy ratsakazo notapahan'ny rivotra avy tamin'ny hazo ka nienjera teo amin'ilay tao katsaka, dia niezaka tamin'ny herin'ny rehetra mba hiarina mahitsy arak'izay tokony hisy azy lay tao, saingy efa simba zany satria nisy zavatra nitranga. Ary teo amin'ilay ratsakazo hitatsika koa fa misy ny zava-maniry mandady any an-tsaha zay maro amin'ny lehilahy eto, ary angamba maro koa ny vehivavy. Raha avy any Kentucky mampiasa angady toy ny lehilahy ihany ny vehivavy, de mandeha any an-tsaha miaraka amin'ny angady, atsotsika hoe angady tedangisy, anapahana reo zava-maniry mandady. Satria raha tsy afaka reo zava-maniry mandady reo eo amin'ny faritra misy katsaka toy zao, dia amen rehetra io zava-maniry mandady io, angeja ka amatotra an'ilay katsaka, de andrakotra eo tsikelikely mora foana, tena ankafetsena, ka tena sarotra ho anareo ny laza hoe mihamandrakotra zany, de mihamantanjaka hatrany hatrany zany amin'ny farany, ary stoniny io katsaka io mandra-pahatonga no simba, stonina akeo aminy zany, mandrakotra manodidina ny tenany, animba azy, ho lasa tsy tovy tamin'izay na izy azy, ho lasa zavatra hafa indray. Katsaka ihany anefa io, saingy katsaka efa simba. Ary mitoetra ho endrik'Andriamanitra hatrany sika, saingy simba loatra ny sasany raha ny zanak'Andriamanitra azy, ka mandeha mifanohitra amin'ny teniny sy ny lalany zay nomeny atsika sy efa nomaniny mba andehanantsika. Misy zavatra eketsika ka zao toy zao no nampiodina atsika hiala tamin'ny lalana, nanitona atsika nakaiky an'io ka nalafitra an'izay mahitsy lay lalana ety zay namboleny atsika, de ny ho zanaka lahy sy ho zanaka vavin'Andriamanitra. Ny ota no nanao an'io zavatra-tsy io tamin'ireo zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra. Lay mpanimba, fantatry fa ato hafahafa ny filazana ny toy zao, ny manimba, nefa zay no na izy azy, nanimba izy na namadika. Ny famadiana dia midika hoe tonga voavadika lasa ho zavatra hafa, ary ny manimba dia zavatra mitovy ihany, zany hoe lasa ho hafa ka simba ary tonga ho karazany hafa, nefa mbola lay voto ihany io saingy efa simba. Eny, hitatsika fa io mpanimba io de nanana elanelam-potoana mitovy ihany koa mba animbana tamin'ilay nanan'Andriamanitra mba anovana. Namboly ny voany ary izy, na tsy mbola namboly ny voany akory izy tao amin'ny Saedena. Hatramin'ny fotoana io nanana 9,000 fotoana izy teo amin'ny fanimbana,
ny voan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra nanimba an'izany, nanao an'io lasa zavatra hafa. Fony izy tamin'ny fotoana voalohany niainono ny Eva azy ka nakany fehezanteny kely monja tsarovy, nanonona mazava tsara tokoa ny soratra masina io Satana tamin'ny voalohany. Andriamanitra ve nanao hoe aza hinananareo ny hazo rehetra ao amin'ny saha Edena, hitanareo tsy tokony hinananareo hoe ny hazo rehetra, ary tsarovy eto fa hoy Eva eny azona hinanana ny hazo rehetra fa ny hazo eo anivon'ny saha tsy azonay kasiana akory zany. Jereo izy eto eo amin'ny hafany na olany kely fotsiny teny io tamin'ny hoe hoy Eva fa Andriamanitra nilaza hoe raha ataonay io ho faty zay amin'io andro io. Hoy izy tsy ho faty tokoa ianareo. Hitanareo lehilahy izy teo, hoy izy ianareo zao no ataovy ankehitriny fa ianareo karazan'olona tsy mahay zavatra, ianareo tena tsy fantatrareo avokoa ny rehetra, fa raha manao an'izao mantsy ianareo dia anampahendrena, anana fahalalana, alala ny tsara sy ny ratsy ka hitovy amin'ireo Andriamanitra ianareo. Raha mba manao fotsiny arak'izao fahendrena nanako zao mahafantatra fa ianareo tsy. Eny tsara ny fananana fahendrena, saingy raha manohitra io fahendrena io, raha toa io fahendrena io ka manohitra ny fahendrena avy amin'Andriamanitra, ny fahendren'Andriamanitra ho fahendrena avy amin'ny olona zany, fa tsy rarahiko zay abetsaka ny siansa nanantsika sy ny afakona izay fianarana avy amin'ny devoly zany. Ho profoty aminareo io raha sitraky ny tompo afaka minitra vitsy. Avy amin'ny devoly io, avy amin'ny devoly ny civilisation vao nitorony amin'io aho. Ny kolotsaina rehetra eto tany, ny herin'ny siansa rehetra sy ny sisa dia avy amin'ny devoly. Io ny filazantsarany zay toriny ny amin'ny fahalalana tao amin'ny saha Edena, ary nalay ny fahalalana io, lay fahalalana voavadika zay mifanohitra amin'ny teny sy ny sitrapo ary ny planin'Andriamanitra. Ary ankehitriny nanana 4,000 taona izy nanaovana mitovy mihitsy tamin'izay nataon'Andriamanitra, saingy tamin'ny fomba famadiana fotsiny fa elanelam-potoana mitovy no nilainy mba mitana ny Edenany. Manana Edena eto tany izy ankehitriny, ary feno fahendreny zany fahalalana, fa izay no filazantsarany tamin'ny voalohany. Fahalalana, fahendrena, siansa, tsy mbola nanohana ny mihitsy Andriamanitra. Ary tiaka anareo raha hijery kely, nataony zany satria lehilahy feno ny fahendreny zao tontolo zao izy io. Eny sarotra lazainy zany, tena sarotra zany satria amin'olona manana fahatsapana tahaka ny tena no iresahana, ary teo ihany koa no nisy nandritry ny taona maro. Nefa hatramin'ny fisokafany reto tomboka sy fito avy amin'ireo anjely tany ambadika ny tendrombohitra tany reo dia lasa boky vaovao ity, fa reo zavatra nafenina no tonga voambara arak'izay nampanantenan'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 10 hoe ataony io. Ary isika ny vahoaka manana tombotsoa zay ny fidin'Andriamanitra eto an-tany dia ny ahafahantsika mahita sy malala an'ireo zavatra ireo zay tsy hoe anganongano na fisainana ara-nofo ny olona zay ezahana voaka, fa tenin'Andriamanitra tonga voaseho zany, voaporofo hoe marina. Voaporofo tsy tamin'ny alalan'ny siansa fa Andriamanitra hoe marina zany. Andriamanitra arak'izay nolazaiko fahiny tao amin'ny hafatra iray, tsy mila olona ndika ny teniny Andriamanitra, izy ihany no mpandiky zany. Laza izy hoe hitrangy zany dia nitrangy io, zay no izy no manamarina an'io, izay no fandikanana io. Taona vitsy lasa zay rehefa isika vahoaka Pentekotista, rehefa nilaza antsika ny fiangonana hafa hoe adalo sika ka hoe tsy afaka isy zavatra efa lasa ny hoe fany masina, saingy hitantsika fa fampanantenan'Andriamanitra ho an'izay rehetra mitady azy zany. Ary hafa ny fahalalantsika ankehitriny, hitanareo nandesy kelikely zany ny any sokatra io zavatra io, ary nampanantena izy ankehitriny fa reo zava-miafina nafenina tao amin'reto nandritra n'reto taona ny fiangonana rehetra dia ho voambara amin'ny andro farany mihitsy. Nefa namela antsika fantatra izy ankehitriny koa eo amin'ny andro farany sika, eo sika zao ankehitriny. Satana no nanao ny civilisation, izy no nanao ny siansa,
izy no nanao ny fampianarana. Hoy ianareo marina ve zany? Eny ary andesika maka ny ten'Andriamanitra eto Genesisy 4 ary andesika iverina ka ijery vetivety. Fantatra fa mety raha lava loatra dia mety ilaza amiko raha lakarla fa ny Genesisy eto toko fa 4 ary ny andiny fa 14 mbola milaza ihany eto ny tamin'ny voalohany ny lamina nataon'Andriamanitra mba hametrahana ny osona teo amin'ny raha lehilahy sy raha vehivavy sy ny amin'izay rehetra ataon'izy ireo ary tsy hoe nanosona azy ireo fa nilaza tamin'ny zavatra hitranga ka nanosona ny tany noho ny amin'ny Adama. Ary hitantsika eto avy eo fa Eva dia nahazo kambana roa ary ny ray tamin'ireo avy amin'ny Satana fa ny ray tamin'ireo no avy amin'Andriamanitra. Ilaza ianareo hoe tsy fa ralabranam andraso kely aneo soratra masina iray naiza izay milaza fa zanaky Adama Kaina. Aneo aminareo amin'ny soratra masina aho nilazany hoe Kaina dia avy tamin'ny ratsy fa tsy Adama. Mario ary rehefa nanananaka izy teo manomboka amin'ny toko fa 4 isika aloha ary Adama nalala ny vadiny nanananaka izy ka niteraka ny Kaina roa izy efa nahazo milaza izy eto efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova. Eny tsy maintsy zay tsy manova zavatra na mpivarotena na hafa koa tsy maintsy avy tamin'Andriamanitra zany. Eny satria voteo aminy zany izay ny lalàny voteo aminy hoe tsy maintsy mamoa zany na dia voratsy azy na vovovadika na inona io tsy maintsy mamoa zany nahoana didi nomeny zany ary niteraka ny bela ralàny koa izy tsy hoe nalala azy indray izy fa nalala ny vadiny Adama dia niteraka ny Kaina sady niteraka koa izy any Abela kambana. Niaraka tamin'ny Satana tamin'io marain'io fa tolakandro ny any Adama. Hitanareo le disadisa be tao amin'ny gazety teto fa ataoko tao Tucson zany ny amin'ity vehivavy niteraka zaza maitso zaza fotsy niara-teraka nakeo amin'ny vadiny izy io marain'io ary tamin'ilay lehilahy ny tolakandro ary io lehilahy io nanaiky hikarakara laza ilay lehilahy fotsy fa hikarakara ny zanany fa ilay lehilahy mainty no aoko hikarakara ny azy. Hitanareo fantatro zany eo amin'ny fiterahan'ny alika sy ny sisa tena afaka izy zany raha ao anatin'ny ora vitsy sy ativarina manaprofan zany io. Ankehitriny mba hanehoana hoe avy aza ny civilisation eny andesika maky ny Genesis ao amin'ny Genesis toko fa 4 ihany ary jereo eto ny andininy fa 9 ary Kaina dia niala teo anatrehan'Andriamanitra ka nono natao amin'ny tany Noda tandrifiny Edena ary Kaina nalala ny vadiny dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka ny Enoka ary nanorona vohitra Kaina ka ny anaran'ny vohitra dia nataony araky ny zanany hoe Enoka. Nanomboka ny civilisation. Ny mpampianatra Scofield atao amin'ny baiboly Scofield zao ny voalaza ny civilisation na voalohany Mario fa niteraka maro izy teo ary izy ireo no nanao ny organe sy ny mozika niteraka maro ny manaraka ka nanomboka nanao zavatra hafa mahatalanjona nanorona tanàna maro ka nanao fitaovana tamin'ny varahina sy karaza zavatra maro. Hitanareo fa zay no nataony ka io no lasa civilisation na voalohany dia ny hoe Kanaita. Zay zavatra zay ihany no nataony tamin'ny taona rehetra. Ankehitriny andeha ho raisina ny andininy fa 520 dia jereo ny tohiny ary Adama nalala ny vadiny indray teto ka dia niteraka zazalahy raha vehivavy ary ny anarany nataony hoe Seta fa Andriamanitra hoy izy efa nanome ay zanaka anankiray koa solon'ny Abela izay novonony Kaina ary Seta ary tamin'ny Seta izy koa niteraka zazalahy ary ny anarany nataony hoe Enosy ary tamin'izany no vao ny antsona ny anarany Tompo avy tao amin'ny taranaky Seta fa tsy ny taranak'ireo Kanaita. Hitanareo io fahaizana lehibe zay ifikirantsika rehetra mafy io. Inona moa ny communisme ankehitriny? Inona moa ny Andriamanina? Ny fahaizana, ny siansa. Inona ary no ataontsika na izany na tsy zany? Aiza no ivelomantsika? Ivero anie ty tontolo ankehitriny ity. Ankehitriny efa eo aminy lay karazany Edenany eo amin'ny Satana zany zao tao amin'ny reto 4,000 taona reto no nanaovany tsy hoe nahariny fa nanimbany ny tanin'Andriamanitra rehetra. Reo zavaboary eo aminy, reo biby na mpiaroarony ny karazany nataony safiotra ny hazo ny zavamaniry ny olona na dia ny fivavahana azy. Ny baiboly ny fiangonana ka na tonga ny tenany anana say Edena vita avy amin'ny siansa. Ny siansa ny manetsika ny zavatra rehetra. Reo fiarakodiantsika
zay rehetra nanantsika dia ny siasany manome an'io atsika dia zay nataon'ny olona ary efa eo aminy lay edenany lehibe mba anapirofo fa izao no ilana ny afatra, anapirofoina fa izao mihitsy ilay taona isiny ny apokalipsy 10. jereo ny fanaovana safitra ankehitriny, anaovana tsaratsara kokoa na tsara endrika kokoa fa tsy hoe tsaratsara kokoa. jereo ny ankizy kely ankehitriny, netiko tany amin'ny mpitsabo nifiny zanako vavy omaly dia nolazainy fa tsy amin'ny toerany nifiny, misy rahalahy Autokson na rahalahy Normanna nitondra zanany vavy fa naniry nivoaka ny nifiny, dia nilaza ilay mpitsabo nify hoe tsy hoela inony fa ho avy ny fotoana hoe ho teraka ny olona miaraka amin'ny nify maniry etsy seroa noho ny sakafo hohanin'izy ireo, sakafo safiotra. Efa namaky ny Reader Digest ve nareo lay tamin'ny volana lasa ny amin'ny Billy Graham lay evangelista mendrika, efa mba nihaino azy ve nareo? Mivavaka ho azy mihoatra noho ny tany aloha rehetra ao ankehitriny rehefa niresaka ny amin'ireo vozin'akanjo mivadika sy ny sisa andray ariviny, namely an'ireo mpitondra fivavahana, nisy zavatra nahazo azy teo. Ndray andro any antenaiko hitany ny toerana misy azy Mario, fa avy ao Sodoma no antsony io tanàna voavadika io. Areto Mario zao tao amin'ny Reader Digest tena reraka loatra Billy ka tsy vitany akory ny azona ny fivoriana, ary nabaran'izy ireo azy fa tokony hiazakazaka izy anatanjatena sy sisy koa miazakazaka iray mailina isan'andro izy inoko fa zay natao zany manao fanatanjahantena. Lo ny olona simba ny taranak'olombelona rehetra tahaka ny tamin'ny fotoana ny asiny savidrano ny zavatra rehetra, tena voavadika zany, mivadika ambony ambany, hafa no lahitsy ny laharana nambolen'Andriamanitra azy ireo tao. Ny ota tamin'ny alalan'ny siasa sy ny fitaka no nampiolana ny taranak'olombelona rehetra. Mba nivakinareo koa ve ny teo ambanin'io fanazavana io zay nilaza hoe amin'izao andro zao ireo zazavavy zazalahy kely mahatratra ny taona tenatenany raha ny toe-batany jerena dia toy ny 4 na 5 taona. Itrereto zany rehefa nisy ny famantarana fanahy indray arivo, fantatro ny amin'ny tovovavy 20 taona ity nefa nitsaratra tamin'ny fomba behivavy voatonona teto fa zay ny voalazany dokotera taminy. Tanareo efa lavo zany miapotika taranaka amin'ny zotra ny amin'ny elo no feny fahasimbana. Fantatro fa tsy fandre loatra zany nefa araka ny baiboly. Tanareo fa marinana zany dia ity taranaka misy atsika ity taranak'olombelona ity, eny Mario ny ankehitriny atao safiotra ny omby, atao safiotra ny zavamaniry, ary miova hevitra ny siansany amin'io. La siansa nanao an'io teo ihany no manao hoe io no mamotika ny taranak'olombelona rehetra. Namaky an'izany tahaka ahy ianareo, eny nahoana ny tsy ahatsahatra izy ireo zany satria tsy aigna tsahatra io. Laza ny tenin'Andriamanitra fa ho toy izao ny fandehany, fa raha mba nieritreritra kely izy ireo hoe fitaovana eny izy tahaka ny Jodasy Iskariota mba hametraka marina n'izay zavatra nolazain'Andriamanitra fa hitranga amin'ny fanaovany an'io ho tena mifototra eo amin'ny siasa sananany tamin'ny alalan'ny fikarohan'ny siantifika, fa modely toy ny namitany any Eva ihany no namitany koa ny fiangonana. Zay Eva no tandindony ankehitriny, tandindona indray Adama eto na Eva zafady ny amin'ny fiangonana. Mario ny zavatra nataony noho ny fitadiavany fahalalana dia nodikany ilay faritra nanelanelana ny tsara sy ny ratsy tamin'ny fianona ny famadian'ny Satana na ny fanimbana an'ilay tenin'Andriamanitra voalohany. Ary ankehitriny ny fiangonana dia lasa simba. Sy ny olona no resahako eto hoe isambatan'olona fa miresaka ny amin'ny tontolo ny fiangonana. Ny ray miolana toy izao, ny ray miolana toy zato, zay noho ny siasa modely mitovy tamin'ilay nataony nalefa n'ireo fandrahonany Satana io araka ny Isaia 4:12. Andesika maky an'io vetivety ao amin'ny boky ny Isaia, andeha tomboka amin'ny toko 4:12 ny andiny ny 12. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao, o Lucifer, zanaky ny maraina,
voakapa ianjera amin'ny tany ianao ry lay mpandripaka ny firenena. Isaia nahita azy tao amin'ny fahitanany eto eny ho an'ny aty aoriana. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny fiandrianako. Dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana amparany avaratra aho. Ny tanjon'ny Satana atrao Edena dia ny anao Edena ho an'ny tenany ka anandra tena mba anompony ireo kitan'Andriamanitra azy ka ireo zanaka no anompo azy. Ary zay indrindra no nitanterahiny ankehitriny. Ary rehefa natao zany sady netiny niditra tao amin'ny fiangonana eny tsiditra amin'ny Tsipriana zay rehetra mpianorana ampiaminareo malalany amin'io koa izany indrindra ny ora iainantsika ankehitriny. Ary Satana no nanao an'io tamin'ny alalan'ny programa ny fampianarana, fiofanana tsaratsara kokoa, an'ity tsaratsara kokoa, an'izao tsaratsara kokoa, ka tsy fantany fa tsy mitsahatra amin'ny rosa amin'ny fahafatesana mihitsy izy ireo. Jamba, mitarika jamba, mpitarika firenena nefa jamba, mpitarika siantifika nefa jamba, mpitarika fiangonana nefa jamba. Jamba, tarika jamba. O Jesosy avelao ihany izy fa samy hoany akady izy roa. Mario eto ny tandindony reo Edena roa zay tena miara voase mifanakaiky tokoa ka saiky amitaka ny tena olom-boafidy. Matio 4:24 laza fa ho toy zany ny fandehany. Nefa tiako sika raha ijanona vetivety mba hijery an'ireto Edena roa ireto. Ary indrindra zavatra iray dia ny fomba ilazany Baiboly amintsika fa ny tenin'Andriamanitra no namoaka an'io Edena io sy ny fomba nampitandrema ny tenin'Andriamanitra atsika ny amin'ny aviany io Edena hafa io. Ankehitriny fantatsika ihany koa fa tokony isy Edena hafa raha tiatsika ihany koa ny iaino ny mpaminany Paoly ao amin'ny Tesalonianina 2:2. Azoko vakiana ho anareo zany raha tianareo. Izy lay manandra tena fa tsoavy zany andro zany ny any tompo raha tsy efa iseho lay lehilahy nota. Izy lay mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra manandra tena ho ambony no zay rehetra atao hoe Andriamanitra mba atonga azy ho tahaka an'Andriamanitra zay ivavahana maha-Andriamanitra. Etrereto zany. Ankehitriny ny Isaia 4:10 laza ny mpaminany fa nahitany Lucifera tao ampony lay fahitana teo ambany ny tsindrimandrin'Andriamanitra milaza fa ataony zany ao amin'ny Isaia 800 taona talohan'ny Paoly na teo eo. Fa eto 800 taona taty aoriana nahita azy Paoly efa tonga teo amin'ny toerana izy. Mario fa nivoatra zany ny Edenany, lay Edenany siantifika miaraka amin'izao tontolo zao siantifika, miaraka amin'ny fiangonana ampakarina siantifika. Zany rehetra zany dia eo ambaniny ny teny hoe fahalalana, seminera ambony, diplôma ambony, programan'ny fampianarana. Enory rahalahy ry anabavy samy andeha amindra eo amin'ny lalana nalehan'ny Florence antsirany amintsika. Mangataka anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba hevitra an'izao. Aza ny tenako no heveriny rahalahy anareo aho. Zany tsy zay lay izy, heveriny ny teny zay resako eto ny amin'ny Baibolin'Andriamanitra. Ary jereo fa voamarina tanteraka ao amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy amin'izao taona iainantsika zao ny toerana misy atsika. Tena antikristy mihitsy reo programa ireo raha ny aminy. Ankehitriny ilainy manana Edena efa nilaza izy fa hanao an'io. Indro misy tenin'Andriamanitra tsotra eto zay milaza fa ataony zany ary mijereo sika eto ka mahita azy manao an'io. Natao zany tamilay ampakariny anara-piangonana manana pahaizana siantifika. Aka ny fanapahana izy ndray androany ao amin'ny fikambanam-be ny fiangonana maneran-tany zay iorina hiaraka amin'ny rehetra mitarika ny olona tsy hoe satria olon-dratsy izy ireo nambolena tao amin'ny itsy ny laharana izy toy ny katsaka
saingy satana ny namafy an'ireo zava-maniry mandady antsoina hoe siasa, fikarohana, fampianarana, diplômany doctorat. Indraindray aza tsy avelany hoe ho ampilipitra ianareo raha tsy afaka moka diplômany doctorat avy amin'ny seminaire anankiray. Sandoka avokoa zany, tsy ny olona akory fa ilay programa no sandoka. Ary inona ny vokatra zany ankehitriny? Tafiakatra eo an-tampony ray ny rehetra ka nitondra ny tontolo rehetra tamin'ny alalan'ireo andiana safiotra, dia ny famadihana ilay voan'Andriamanitra voalohany ho amin'ny aizy ny fampitehana hafa indray. Kanefa faly tokoa aho raha natsiaro antsika indray Andriamanitra fa mbola afaka nova ny endriky ny toejava misy izy. Nampanantena izy fanao zany ka hiantso an'ireo ondry vitsy izay ho ampakariny. Mareo indray eto fa tanteraka tokoa reto tandidona ny amin'ny fiangonany reto na ireto edeny reto. Andriamanitra tamin'ny alalan'ny voan'ny teniny, fa zavatra tokana ihany no afaka mamelona ny teny dia ny fanahy, satria io no mpanome aina ny teny. Ary rehefa mifanena ny aina ao amin'ny teny sy ny aina ao amin'ny fanahy dia amoakan'izay maizy ny vo zany. Ankehitriny mario ny zavanitranga tao amin'ny say edena no nisy an'ilay fitondran'Andriamanitra tao amin'ny tsy fananatsininy. Ary isany tamin'ireo fitsinjaram-potoana zany. Ny fitsinjaram-potoana nisy voalohany dia ny tsy fananatsiny. Tsy nahalala ota ny olona, tsy nahalala na inona ny amin'ny ota, samy mitanjaka Adama sy Eva. Nefa nafenina azy ireo ny fitanjahana tamin'ny alalan'ny sarona ara-panahy teo amin'ny tavany. Tsy fantany mihitsy hoe nitanjaka izy na dia kely azy, satria voafiny izy ireo, satria tao amin'ny fisainan'izy ireo ilay saron'Andriamanitra. Tsy fantany akory izay mahitsy na diso, ary samy nitanjaka teo izy roa izay naneo, fa tsy mbola tonga teo amin'izy ireo ny fahalalana. Hitanareo hoe nitanjaka izy, nitanjaka izy mivady nefa tsy fantany zany. Ankehitriny raha matika ianareo raha tianareo zany na raisan-tsoratra ny Apokalipsy 3:7 nilaza mialony amin'izao taona faran'izao ny fanahy masina, ny laodiky pentekotista amin'ny taona ny fiangonana amin'ny andro farany. Hoy izy, ianao lay nitanjaka sy jamba, kanjo tsy fantatrao. Eto misy voa n'Andriamanitra teo ambanin'ny tsy fananatsiny, tsy nahafantatra mihitsy izy ireo hoe nitanjaka teo ambanin'ilay sary ny fanahy masina izay nanarona azy tamin'ny ota. Fa eto amin'ny taona ny fiangonana farany hitantsika fa nitanjaka indray izy ireo ka tsy fantany zany. Kanefa tsy ilay saro ny fanahy masina io, fa ilay saro nanampidiriny Satana tamin'ny Eva moramora fahiny, dia ny saro ny filandratsy. Lay filandratsy manarona tena voaloto loatra izy ireo ka mahatonga azy tsy mahafantatra hoe mitanjaka izy. Reo vehivavitsika eny amin'ny arabe manao sorta akanjo manitona. Misy olona nandefa tapaka gazety tany amiko ndray andro ny amin'ny fitafiana vaovao izay andeha anaovan'izy ireo. Ataoko fa 5.3 cm miala amin'ny valana natoy zany. Ary manontany aho, raha mba tsapany vehivavitsika mantsy hoe sarony filandratsy anye io. Eny mety ilaza ianareo eto afaka porofoky eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy meloka tamin'ny fizakazakana manoloana ny vadiko na zany rehetra zany, na de zany aza any amin'ny fitsarana ny antsona anareo dia hoe mpijangajanga. Milaza zany ny Baiboly. Hoy Jesosy, izay rehetra mijery vehivavy ilaza dia efa nijangajanga taminy tampony sady. Jamba, mitanjaka, kanjo tsy fantany. Tsy ireo vehivavy mampalahelo en'ireo akory, tsy misy zavatra nioerako azy ireo, fa io faratsiny io. Ary ny ravitry ny fiangonana toa tahaka ny diso amin'ny fahatsapanan'io na ny ijoro anohitranyio. Avelana ny ampaboly izy ireny, andoko tare, anao sorta sy ny sisa, nefa mitondra ny anarana kristianisma.
zavatra mahatsiravina toy ny zany. Hitanareo mitanjaka indray izy ireo ao amin'ny edenan'ny Satana nefa tsy fantany, tsy fantatra izy ireo io. Ataoko fa ahita angamba raha ijereny eo amin'ny dobo filomanosana misy vehivavy zao any. Raha tonga saina matsy io vehivavy io ny amin'ny zavatra ataony, saingy tsy fantany zany. Mitanjaka izy, masina ny vatany, nendany fitafiny zay nampitafian'Andriamanitra azy tamin'ny oditra ho an'izao taranaka misy azy zao. Afoeziny hatrany zany, mitanjaka izy eo ambanin'ny fiteny hoe civilisation, fianarana ambony, civilisation tsaratsara, fa aiza miaina avy kokoa. Avelao ho azoko antoka tsara hoe tafitry zany avy amin'ny devoly zany rehetra zany ka hopitehina amin'ny fiavian'ny tompo Jesosy. Hopitehany zany hatramin'ny kely indrindra, tsisy na de ray azy ao tavela. Fa risakaiza manerana firenena raha mbola miaino ahy ianareo avy eto Phoenix. Eritreretony amin'ireo zavatra eo aminareo zany trangan-javatra zany. Ankehitriny laza Jesosy fa amitaka ny olom-boafidy izy ireo raha azo atao. Lay fanahy voalohany dia ny sarona voalohany dia le sarona masina fany masina, ary tsy tokony nijery teny ivelany zany izy io, saingy rehefa nanomboka ny resaka taminy amin'ny fahalalany Satana ny nitsidika kely an'izao tontolo zao fotsiny no nilaina nataony. Ary tena izany tokoa no nataony ny zanany vavy ny fiangonana. Ilainareo ny jery, ilainareo ny mitafy reny mpanao film reny, na hoe ilain'ny tovolahy manao tahaka ny Elvis Presley na Pat Boone na reo olona sasany reo nefa mitondra ny anarana fivavahana. Pat Boone dia amilay hoe fiangonana Kristy, Elvis Presley ao amin'ny Pentekotista. Olona demoniaka anankiroa zay nandefa n'izao tontolo zao ao amin'ny fahasimbana ratsy kokoa noho nataony Jodasy Iskariota raha namatika an' Jesosy Kristy. Tsy fantatra izy ireo zany, tsy fantatra ireo zatovy ireo zany. Tsy misy anoherako an'ireo zatovy ireo, lay olona, fa lay fanahy manosika azy ny mandalo kely fotsiny eo andilany zany. Avelao any io zava-maniry mandady io amikitra kely manodidina ny fonosan'ilay katsaka, ndray mandeha de jereo zava-mitranga maty lay katsaka. Eny, azon'ilay izy. Ary zay ny fomba anaovany azy, zay hatrany no ataony. Nitsidika kely fotsiny azao tontolo zao no nilainy evo. Ary avelao ilaza zavatra aminareo rahalahy sy anabavy ao amin'ny Jaonina voalohany toko 2 ary ny 5:15 azontsika vakiny zany raha tianareo. Hoy ny Baiboly, raha misy olona tia zao tontolo zao na reo zavatra eo amin'izao tontolo zao de satria tsy ao anatintsika akory ny fitiavana an'Andriamanitra. Ankehitriny ny hoe zao tontolo zao eto dia tsy ny tany, teny Grika io dia ny cosmos zay midika hoe ny lamina eto amin'izao tontolo zao. Raha tiatsika reo la mode eto an-tany zao tontolo zao, raha tiatsika ny firehan'ny ankehitriny, raha mieritreritsika hoe fotoana mahafinaritra zao, ananatsika reto rehetrareto, raha izany ny eritreretinareo dia satria diso ny fisainanareo, navadiky ny devoly zany. Fa raha tianareo ny lamina misy eto amin'izao tontolo zao sy reo zavatra misy amin'ity tontolo ankehitriny ity de satria tsy ao anatinareo akory ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsarovy zany. Andriamanitra jereo zavatra jerentsika eto. Te hijanona vetivety aho eto ary ilaza tantara kely aminareo. Nisy pretra reko tamin'ny ady lehibe voalohany, nalefan'izy ireo ny tahaka ny Satana tamin'ny voalohany. Fony tonga tao amin'ny Saedena, tsy vitany nanaisitra ny reto voreto tao amin'ny tany, tsy vitany namodika azy ireo, fa namafazany poziny zany. Ary zay no nanimba ny voka tsy namoaraka ny karazany zany, nanimba an'ilay vo voalohany io. Ary toy zany reo programa mpivavahana rehetra eo. Mitoetra ho zanaka la zanaka vavin'Andriamanitra hatrany izy ireo, saingy efa simba. Makany am-piangonana izy te hanao ny marina, tsy miditra ho amin'ny tobony masera mihitsy ny masera mba ho vehivavy ratsy falahy. Tsy ho any an-tsekoly mihitsy ny mpitoro teny ka mba ho lehilahy ratsy.
tsy kambana fiangonana mihitsy ianareo na ifandray tanana na ametraka ny anaranareo amin'ny boky na izay mety ataonareo ao am-piangonanareo mba ho lasa olon-dratsy. Ataonareo zany mba ho lasa olona tsara, nefa de zay ny famitahana, ny fanimbana no natonga zany, nafafy ny Satana io. Hitanareo, tsy mbola nanana rafi-piangonana mihitsy Andriamanitra, tsy misy karazana zavatra toy zany hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra no rafi-piangonantsika, voarafitra ao aminy sika ho vatana, ao amin'Andriamanitra ao an-danitra. Marina zany, ny anarantsika dia efa tao amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry. Hitanareo, mary io. Saingy, hitanareo, fantatro fa tena sarotro zany, nefa tiaka ianareo raha hiaritra vetivety raha sitrakareo. Tamin'ny fotoan'ny ady lehibe, mamela raha misitaka kely amin'ny loha hevitro. Fa ampafantatra an'izao, tiako omena anareo ny fanadiadiako an'izay nataon'ny Satana tao Edena. Na mafy, pozina, matsiravina, fa mafy. Tianareo fantarina ve hoe inona io nafafy io? Azoko lazaina anareo, ananako ny raiki-poina io. Teny roa, tsy finoana, zay mifanohitra amin'ny finoana. Na mafy tsy finoana fisalasalana, de nameny toerana nisy an'io ny siasy teo amin'ny banga, zay nitondra anakeo amin'ilay vo, no fenon'ny Satana fahalalana siasy ary civilisation io banga io, ka nanimba ny rehetra zany, ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra. Fantatro fa iverinareo hoe mametraka anareo eo amin'ny toerana sarotra, nefa miaraka aminareo eo koa areto sika rehetra mba hiezaka ny ahita an'izay azo sika atao. Tsy ny hanavatena no ilazantsika an'ireto zavatra reto, fa tsy maintsy tsopo isika. Isika ny tsiraray dia midina eo amin'ny fiafarany lalana zay ampamoana ny teny rehetra natao amin'izao fotoana izao. Fantatsika fa ny feotsika fonteraka sika, ny tomany nataontsika voalohany dia natao ronapeo. Ho alefa indray zany amin'ny andro fitsarana na dia ny akanjo ataonareo azy, dia ho voaseho enatrianareo amin'ny andro fitsarana. Ny siansa aza nahitan'io tamin'ny alalan'ny televiziona. Hitanareo tsy mamorona sary akory ny televiziona, fa mamoaka an'izany fotsiny. Ny lokon'ny akanjo isaky ny mietsika anareo, ny eritreritry ny fisainanareo rehetra, dia voatahiry tokoa ao anatin'ny fandreketan'Andriamanitra. Ary zay le zavatra lehibe apetraka eo anatrianareo, ny tsiraray tamin'ireny fitafiana maloto nataonareo reny, isaky ny nakany amin'ny mpanao voly ianareo, ka nanapaka ny volo nomen'Andriamanitra anareo. Ho toy zany tokoa, ampamoanany amin'io ianareo, tsy ho tafietsika ianareo eo, fa na dia ny fisainan'ny fonareo teo ampanaovana an'io aza, dia ampandalovina eo anatrianareo. Fomba ahoana nanosiranareo, ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina zao famonjena lehibe zao sika. Hitanareo, tsy afandositra sika, ny fietsika rehetra sy ireo fisainan'ny fo dia voarakitra ao amin'ny faritra hafa mihitsy, na dia ny lokon'ny akanjo ataontsika aza. Ny televiziona manapirofo an'izany zao ny loko eo amin'ny televiziona, raisiny zany araseony. Hitanareo, fa ao amin'ny anankiray amin'ireo faritra telo izay ivelomantsika fotsiny zany. Hitanareo, koa toy zany no namelezan'ny pozina ny fiangonana, namelezan'ny tany. Ny poziny Satana teo amin'ny vo no nandokan'io ka niteraka ny fahasimbany. Tsy nitsahatra niditra lalina tao amponin'ny fiangonana izy, tao amponin'ny olona sy ny siasy, ka natonga ny taranak'olombelona eo amin'ny toerana hoe lasa safiotra. Inoko fa tokony amo araka ny karazany votsiraray, fa ny taranak'olombelona sy ny zava-maniry, izy rehetra dia lasa safiotra. Fa io no nitondra antsika eo amin'ny toerana iray noho ny fihinanantsika sakafo avy amin'ny tany izay nanaovana ny vatantsika ho lasa safiotra. Ka mahatonga ny fisainantsika rehetra, eny, rapotika ny vatantsika manomboka eo amin'ny 20 na 25 taona, dia noho ny fahasimban'ny sela vokatry ny sakafo safiotra. Moa tsy miasimba ihany koa va ny sela ny ati-dohantsika, moa va tsy sela ihany koa zany. Zay no mahatonga ny reny riki reny mandeha mafy eny amin'ny arabe amin'ny fiara matanjaka io, ka reo riketa sy reo elvita sy ny maro amin'izy ireny arak'izay mety atsotsika azy. Izay zarana amin'ny tafy eo anatrehan'ny olona, potika ara-tsaina. Tsy ao an-tsaina intsony no hoe fitondran-tena na fahamotinana. Lahy tantara kely nataoko, nilaza io pretra io, fa tany amin'ny hôpitaly izy ary nambarany fa maro mitovolahy natory tao anday. Reto vao avy tany ivelany izy nolazainy fanakeo izy, ary nisy miaramila nilaza taminy hoe ry pretra te mba handehandeha any zahay mba hijery kely ny any an-tsaha. Nalefan'izy ireo teo nientona motarda sy klora toy ny nataon'izy ireo tamin'ireny andro reny. Ary izy nakeo ary Rahalabrana izy, tsy nisy odiny tsony ny azo, tsy nisy bozaka na dia kely azy, nefa maraina ny pasika teo.
ozy nisan'ireo tanky efa maty tery nilain'ilay miaramila no raisina tsoratra zany nijery izy raha mbola misy azo atao amin'izy reny nanakaiky ny ergone forest lehibe io ozy rehefa nitsangana teo ny tenako ozy niandrandra aho nanao hoe andriamanitra ô to zao ve ny afarany zavatra rehetra maro zany io ny afarany zavatra rehetra ny rehetra ny zavatra rehetra tsy nisy velona natazana taizy mainy bozaka ny azo no io entin'io maty ny azo maty ny zavatra rehetra ny olana ny anjera feny lodoka noho ny bala sy ny sisa tsy zay va noendrika misy an'izao tontolo zao ankehitriny teo amin'izay namafazany satana ny tsy finony ny fanaovany safiotra ny siansa ny fahalalana ka lasa lay zava-nisy tamin'ny voalohany rehefa nametraka ny adama sy eva tao amin'ny Andriamanitra io paradisa mahafinaritra tsy nisy fahafatesana io tsy nisy aretina tsy nisy ihany lamina tanteraka ny zavatra rehetra de jereo ny vokatry ny DDT any satana lasa fampitehany zany tsy misy zavatra tavela intsony hoy izy nanomboka nitomany aho de niverina nisy vatolampy nanitona hoy izy nandeha teo aho ary nijery an'io vatolampy io natosiko zany teo ambanin'io vatolampy io no nisy voninkazo kely naniry io sisany zavatra velona satria nisy vatolampy nanaloka azy Andriamanitra ô ry vatolampiko alofo zay ankehitriny Andriamanitra ô raha manidina etseroa reni-poziny reny zay antsona hoe siansa sy fampianarana alofo zay tehirizo aho hatramin'io andro io Andriamanitra ô zay no vavako eny antenaiko siketo ny tsiraray fa samy ao ambanin'io vatolampy io Kristy vao nitory andro iandro maro aminareo no nandrean'io fa nandehandeha tany anaty ala aho niaza ary nisy nanitonay itodika ary nijery aho de nisy boritra sigara foana na finosana teo na zay antsonareo azy ary lay orinasa ataoko fa tsy tokony hotononiko ny anarany fa orinasa mpanao paraky io nisy teny fanevany teo hoe 7 lehilahy mandinika tiany zay lehilahy mifoka no itoizaka any diako ary nanalavitra kely teo amin'io aly io aho de nisy zavatra nanitona miverena eo amin'ny finosana sigara io hoy anakapory raha eny an-danitra ho any amin'ilay azo zay nanonona an'ireo votsira nisy tamin'ny alalanao ah tamin'iny marain'iny nahoana no miantso iverina ianao ary nisy zavatra nanao hoe misy toroteny hoentinao milady voasoratra eo ny lahateninao hoy anakapo eo amin'ny finosana sigara ve niverina de nanomboka nieritreritra 7 lehilahy mandinika fa mitahana re zany raha lehilahy mandinika ny lehilahy de tsy foka mihitsy nefa hitanareo eken'ny olona zany ataoko faharoa taona lasa zay rehefa tany amin'ity fivoribe ty ah de nakao amin'ny foara maneran-tany io raha tany amorotsiraka andrefany zany ary nisy ny sariny Yul Brynner sy ny maro tamin'ireo teo ireo siantista maro tamin'ireo samy ny ray hevitra ny maloza ny fifohany ny amin'ny fomba nampandalovina ny setroka teo amin'ny vato marbre ary tamin'ny tendro-javatra iray no nakana nikotina ary naositra teo andamosiny voalavo zany de nalefa tao an-trano izy lasa feno mamiadana loatra izy io tao anatin'ny afitona ka na de ny amindra aza tsy vitany tanareo hoy izy nalaina avy tao anaty rano io hoy izy sivana hoy ah sivana tsy misy zavatra toy zany hoy ah ianareo eny ny siansa mihitsy zany oreo tsy afaka hanana setroka ianareo raha tsy efa eo ny goudron ny goudron no miteraka setroka ary zay fotsiny ilay zavatra teo afetseny io mba hivarotana sigara kokoa rehefa zany raha za antenaiko fa tsy averinareo hoe mandoto zava-masina na fanatika fa io de voly ao amin'io lehilahy io no mahatonga azy mifoka mamony teny raha mila nikotiny na amin'ny sigara iray izy mba afapony fanirina ankehitriny anefa tonga eo ny orinasa miaraka amin'io afetsena mamitaka io manao hoe 7 lehilahy mandinika ilainy nifoka sigara efatra na 5 mba hampisy goudron ao aminy toy ny teo mba afapo azy raha tokony ho vitan'ilay anankiray ny Amerikana no mivarotra fahafatesana amin'ireo rahalahy sy anabaviny tsy azoko zany nefa teo na de zany aza hoy anakapo misy ny 7 lehilahy mandinika zay tena izy eny raha mifoka ny olona tsaroa fa miteraka fitiavana mifoka eo amin'ny olona zany koa raha tsy vitanareo ny anana
ho afa-po ny fanirina mifoka mandra-pahatonga ny setroka eo ka hiteraka ny fitiavana an'io. Koa mifoka sigara efatra ianareo na dimy nefa mandoha vola mihoatra noho ianareo mifoka sigara tsotra anankiray. Hitanareo, afetsena zany. Afetsena mba hivarotana. Famitahan'olona ny Amerikanina. Rehefa mieritreritra ny Valleyforge George Washington fa ny roa apartelo miaramila sy ny kiraro teny antongony tamin'io andro mangatsika io mba hananatsika an'izao toe-kareny zao. Avy eo anefa midiny Amerikanina ny Amerikanina izay rahalahiny sy anabaviny ho faty ao ambaniny afetsena sandoka ho an'ny fitiavan-tena maloto, lay fototry ny ratsy rehetra, ny filana sy ny fitiavam-bola. Tonga eo amin'ny fahaverezan-tsaina ny rehetra, tsy fantany fa ho levona ny zavatra rehetra. Nefa raha tsy eo aminareo setroka dia tsy afaka eo aminareo ny fitiavana azy. Dia hoy ianakapo, misy ny sivan'ny lehilahy mandinika. Ny sivan'ny lehilahy mandinika dia naka ny lahateny koa. Avy amin'ny hoe ny sivan'ny lehilahy mandinika no miteraka an'izay tiany lehilahy masina. Dia tatao tsaiko ny zavatra maro nataon'ireo anaram-piangonana eo amintsika ampidiriny ao ny olona sady ny antso tena ho kristianina nefa manao ny ataony. Nahoana? Mahazo olona kokoa izy ao amin'ireo anaram-piangonana na ny rafim-piangonana. Maro kokoa no azo ao satria avela izy ireo no tonga amin'ny alalan'izao zato ary hafa koa sisy tsy manova zavatra zany fa mametraka ny anarany eo amin'ny boky fotsiny izy ireo. Dia lazaina hoe kristianina zay fotsiny. Finoana no amonjenanareo, ilainao ny mino, zay ihany koa no ataony devoly. Ye, tsy maintsy ateraka indray ianareo ary zany dia tonga amin'ny alalan'ny sivan'Andriamanitra. Eny, misy ny sivan'ny lehilahy mandinika miazona an'izany eto an-tany koa. Tsy hamoaka an'izay tiany ny anaram-piangonana zany nefa azo antoka fa afa-po an'izay tiany lehilahy masina. Hainareo tsara. Ahoana no ahafahany vehivavy manapa-bolo anivatsivan'io sivan'io? Ahoana no ahafahany vehivavy manao sorta anivatsivan'io na ho tafavoaka? Nefa hoy ny Baiboly fa vetavetana eo mason'Andriamanitra ho an'ny vehivavy ny manao fitafin-dehilahy. Ary ahoana no ahafahan'izay lehilahy manaja-tena mandeha nivelany eny sady mitafy toy ny vehivavy, mamela ny volony ho lava toy ny vehivavy, milatsaka eo amin'ny masony, misanga sady miolakolana toy izao, manao ny atina akanjony vadiny izy, raha matoa kosa manao ny akanjony. Sivan'ny lehilahy mandinika ve? Tsy hanao an'izany lehilahy mandinika na zay vehivavy mandinika. Tsy hamela an'izany anivatsiva eo ny ten'Andriamanitra. Zavatra anankiray ihany no afaka anivatsiva eo amin'ny teny io dia ny fanahy masina. Ary mitondra ny teny ho ao anatinareo zany ka miteraka an'izay tiany lehilahy masina. Jereo ny ankehitriny, ny riketa eny amin'ny arabe, lahy toe-batana, mateoty sy mahafinaritra, men'Andriamanitra azy. Lefy satana ny mampiasa an'io. Ka hanao fitafiana tena tsy mendrika, tsy fantany fa ao anatin'ny herinandro izy dia mety ho lohany am-pasana. Nidina teny amin'ny arabe teto avoatsy ela, nitory tamin'ny fivorim-be tao amin'ny Assemblée de Dieu nanerana morontsiraka andrefana tamin'ny fivoriana nataon'ny sekoly biblika atsimo andrefana. Nisy ramatoa kely nandeha teo amin'ny arabe ary kely ireo akanjo kely nataony bikini na zay antsonareo azy ary ny sanga niantona teo sady nanao satroka sy kiraro cowboy niakatra an'ilay arabe aho. Hoy ianakapo, olona kely mampalahelo, zanaky ny rainy sy ny reniny io zay natao teto mba ho zanaka vavin'Andriamanitra nefa lasa fandrika ampiasainy devoly. Ho ianakapo, ataoko fa iodina iverona ka iresaka amin'io ankizy io. Mitovitovy taona tamin'ny sarako izy io, fita amby folo, 40 taona nateo eo. Ho ianakapo, tsy aleo atsy makeo ho tozaka any ny diako ary vavaka ho azy afandrao misy mahita mijanona miresaka aminy. Tsaratsara ny tsy anaovako an'izany. Ankehitriny koa enory zanak'Andriamanitra eo ihany koa ny toerana misy anareo. Reny Jezebela ankehitriny zay manadala anareo reny, kanefa andinika aloha ny lehilahy mandinika. Mety ho tsara tare tokoa izy ka hoy ianareo hanana fahafinaretana aminy aho, nefa ny fanahinareo ny vidin'izany ry zazalahy. Ianareo zazavavy sasany eo amin'ireny riky reny, ny sivan'ny lehilahy mandinika dia moka an'izay tiany lehilahy masina.
ianareo lehilahy manambady rehefa mahita vehivavy eny amin'ny arabe toreny ianareo ry zanakalan'Andriamanitra mo tsy tsapanareo ve ny zavatra nitranga tamin'ny voalohany indrindra rehefa nataony siansa ho tsara tare tokoa ny vehivavy tamin'ilay tontolo talohan'ny safidrano ka nahatonga ny zanakalan'Andriamanitra laka ny zanaka vavin'ny olona tsy hoe zanaka vavin'Andriamanitra ary tsy navelan'Andriamanitra mihitsy zany no potehana izy ireo ny zavatra rehetra siansa tsara endrika kokoa fa iny de matsikaritra ianareo fa ny tombony ny hatsarany vehivavy tamin'izao any faran'izao famantarana ny amin'ny farany zany no porofon'Andriamanitra io koa ampiasao ny sivan'ny lehilahy mandinika fa hoeo aminareo zahay tia ny lehilahy masina alohanareo amin'ny tokantranonareo zany alohanareo amin'ny toeranareo zany alohanareo amin'izay rehetra nananareo zany ambony zany ny fanahinareo andrava ny tokantranonareo io mety ho lehilahy hafa no hitaizany zanakareo na vehivavy hafa no hitaizany zanakareo raiso ny sivan'ny lehilahy mandinika fa amoakan'izay tia ny lehilahy masina zany rehefa makeny amin'ny mpanao volona zavatra toy zany de o reo aminareo amparary lohanao io fantaro raiso ny sivan'ny vehivavy mandinika de zay lazain'ny baiboly eny de mialahy eo hitanareo aza manao an'izany anadahinareo ah sady tianareo tsy misy zavatra noereko anareo fantatr'Andriamanitra zany ary zay no nahatonga milaza an'ireo zavatra nataoko reo de no ny fitiavan'Andriamanitra nanako anareo raha misy lehilahy makeny ka tsy milaza zany aminareo ka avelan'ny pastoranareo nareo hipetraka eny sy hanao toy zany de tsy tianareo izy tsy afaka ho tianareo izy tsy zany karazana fitiavana zany no tiako ho an'ireo vehivavy tiako ny anana fitiavana masina ho an'ny anabaviko tiako tena anabaviko izy fa tsy hoe olona ilaza olona nao ny aminy hoe tsara tare sy ny momba azy to reny mpanjaka vavy ny filandratsy reny hoe izy dia ho tsy tiako tena raha matoy izy tompo tehirizy ao ambanin'ny vatolampy aho eny ao amin'ny Efesianina 10:4 ny fomba tokana hatongavanareo amin'ny vatolampy io de zao ho voadio amin'ny rano fanasana amin'ny teny mariny zany ankehitriny aza vela mafy aminareo devoly io amin'ny fahaizany tsy ho vonono ny hery mahataona eo aminareo aza vela akan'izany devoly ka hoe eny mpikamba anao amin'ny fiangonana zay misy ny reny koa misy ny raiko ny renibeko aza vela mafy an'izany aminareo ny devoly efa nilaza ny baiboly teo amin'ny taona ny fiangonana fito sy reo zavatra eo hoe ivoaka io rehetra io mariny zany potika ny zavatra rehetra ratra feninana ny zavatra rehetra aza vela mafy eo aminareo izy ka anao hoe eny fahaiza-miaina ambony zany manampahaizana kokoa noho ny fahinsika aza vela ndefa an'izany eo aminareo ny devoly nasehoko anareo ny programme ny civilisation na ny fampianarana sy ny siansa rehetra ananany nampidiriny eo amin'ny fiangonana zany ka aza miaino an'io tazonana lavitra nyreny televiziona malotsy ny sisy reny lohanareo fa olona atentsika hoe aza manaraka fa miova ianareo aza mandehany ka anao hoe vita confirmation na tamin'ny alady tsia mandeha anao ka miova zao ankehitriny zao iova am'izay maizy anareo ho am'izay tadiavin'Andriamanitra isy anareo eny miakina am'izay karazana vo ao anatinareo zany raha voan'ny fahalalana sy fahaizana no napetraka ao anatinareo de zavatra tokana ihany no mety aterany animba anareo zay ihany raha eo am'zanakalana zanaka vavin'Andriamanitra zay ihany no mety ho aterany ny olona ankehitriny raha ny fahitako azy dia manao tahaka ny hoe tsy nony akory ny fisian'Andriamanitra mamelany am'izao fanambarana zao raha misy voadona am'izany tsy zay no tiako atao nisy mpivadina nasa efa roa lady zay laha izanako vavy ihany mba ho tonga ijery televisionna sy ijery ira-pivavahana alady marainy io te andre any Oral Robertsa teo amin'ny fandaharany laza azy reo mba hampiatso aho izy ino ihany aty tena ira-pivavahana mafinaritra nitsoro teo le zanako lahy nilaza tamiko ny amin'io ihany koa de nivonoko io fandaharana io manofa trano amin'ny ty vehivavy manana televisionna ao an-tranony zay tsy mbola nikasa ny anana an'io ao an-tranoko mihitsy aho sy tompoko tsy mila an'io zavatra io ao an-tranoko ah hotifiriko amin'ny basiko zany tsy misy tiako ifampirarahina amin'io zava-dratsy io tsy tompoko fa maka avelao a ilazany aminareo aty Arizona hitanareo le fanadidina indray andro iny tany an-tsekoly tsy zay ve 20 isan-jaton'ny ankizy ao amin'ny sekoly-ny Arizona no mijaly noho ny tsy fahampiana ara-tsaina ny 70 isan-jatony izy ireo de noho ny fijerena televisionna ahoany zany
tsara kokoa anareo ny ampiasa ny basinareo. Hitanareo eny aza vela mafy anio eo aminareo ny devoly tsy tompoko. Ankehitriny ny olona arak'izay voalasako manao fihetsika toy ny hoe tsy andalo fitsarana ny olona. Reo tovolahy sy tovavy nisy an'reto fianakaviana indianina sy reo karazan zavatra rehetra reo ataoko fa lay lehilahy tsona hoe Ramsepolna no mpitarika an'io. Ary raha efa nisy fanimbazibana moderna hitako ny amin'ny hira-pivavahana de zay mihitsy ny fomba ny iran'izy ireo. Andiana rikino nitsangana teo nanetsiketsika ny tanany ambony ambany. Azo antoka fa nankasitrahako lay tovolahy teto androany maraina zay ny hira mitafimedrika tena toy ny lehilahy. Tiako zany fa ianareo lehilahy mpandrarah rehefa maka an'ireny andiana riky ireny nitsangana eto ka midradradrara sy mika ary mikikika ka miazona ny fofinainy marapatonga ny tavany mankana. Tsy zany no atao hoe mihira, manao tabataba amboamboarina fotsiny zany. Ny mihira dia tononkira avy ao am-po. Ary anakapo mampalahelo tokoa enatra toy inony zany nefa eo ambaniny anarana hoe fivavahana ka manao fihetsika toy ny hoe tsy misy Andriamanitra. Nisy laza andray andro tamin'ity zazalahy misakaizy amin'ny zanako vavy oty zazalahy kristianina raha nanome fanamariana ratsaina ny amin'ny Adama sy Eva hoe nandendeha teo amin'ny sa Eva nanao hoe rakizy hitanareo ve io azy etsy io hoy izy teo no ninanany ty reninareo ka navoarokatsika aty ivelany trano sy tokantrano. Azonareo eritreretina ve fa zay everina tokony ho kristianina mahatoky no maka ny fampanantenana sy ny tenin'Andriamanitra ka manary an'io ao amin'ny trano kisoa. Manao tahaka ny hoe tsy hoe amin'ny fitsarana izy ireo kanefa hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana ny zavatra nafenina rehetra. Manao toy ny hoe tsy misy Andriamanitra izy ireo, tsy te hiantso azy ireny adala satria hoy ny Baiboly ny adala tsy mety milaza Jesosy fa tsy mety aza manao olona ao adala. Nefa ao amin'ny Salamo 11:1 ny adala manao am-pony hoe tsy misy Andriamanitra. Hitanareo izy ireo tsy zay no ataony, tsy te hiantso azy ireo adala nefa manao toy ny hoe isany izy manao toy zany. Koa hitanareo ny misy atsika amin'izao andro toy ny hoe tsy misy Andriamanitra. Pikambana ny fiangonana hoe fa reo zavatra rehetra eo ny Baiboly vasovaso be fotsiny. Mahay toerana leha ny fiangonana mivantana ho amin'ny elo. Ary tena eny an-dalana tokoa amin'ny alalan'ny siansa sy ny fampianarana reo seminaire ara teolojika sy sisa izay mitsoka azy ireo mora fotsiny eo amin'ny lalany. Tsy manana anjara velively ny fanahy masina mba hanome fanambarana azy efa nifoanany seminaire zany. Ny fanahy masina ny tokony hitarika atsika tsy ny seminaire, tsy ny eveka na ny mpitandrina sy ny sisa. Ny fanahy masina no mpitarika atsika. Karazan'olona toy zany Kaina tena vavaka raha ny fihetsiny. Eny raha ny fivavahana ihany no ilaina nananareo dia tsy rary ny Andriamanitra raha nanameloka ny Kaina satria mpivavaka izy tena mpivavaka sy tsopo tahaka ny Abela. Ankehitriny tsarovy ny saina ny amin'ny Andriamanitra izy nanompo an'Andriamanitra, nanana fiangonana, nanorina altara, nanao fanatitra, nivavaka, nanompo saingy no lavina na toy inona no toy zany koa Esau. Hitanareo ny fivavahana eny tena ainy Satana io, tsy vonony akory ny rehetra fa lotony fotsiny zany. Zay fotsiny tsy ho vonony akory ny rehetra tsy ny communiste tsy ny communisme ny antikristy hoy ny Baiboly amitaka ny olom-boafidy raha azony atao. Aza ndrindrina vino arahana maso fa lay volomparasy. Nefa mario tonga anompo Kaina nefa satroka ny vota ho aminy ny voany menarana. Ny tsitsitry ny menarana noho ny sika azy fa taranaka raha vehivavy izy teo. Fantany ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka saingy no laviny ny anao zany. Mba fantatrareo ve zany? Satana mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra saingy laviny ny anao zany. Mario nahita izy fa no amarin'Andriamanitra ny afatry Abela. Tiako eritreretinareo ankehitriny ampiasao fotoana fohy ny sivan'ny lehilahy mandinika. Ny afatra marina nety ny Abela zay no amarin'Andriamanitra ho famarinana. Azonareo an-tsaina ve ankehitriny? Nekena ny afatry Abela ary hitany Kaina zany sady fantany fa no amarin'Andriamanitra ho mariny ho afatra io saingy tsy hainy ny anao an'io.
ny avinaviny no nanaka anazy tamin'io mariny zany ny avinaviny no nanaka anazy tsy nanao an'io hitany nanamarina an'andriamanitra ny afatra koa tao tahaka zany ny ankehitriny sarotra be ho an'ny olona ny anetry tena eo amin'ny tenin'andriamanitra izy ireo tsy tia nitsotro zao ny etry manetry tena izy raha eo amin'ny fanekempono ny fiangonana eny fa tsy eo amin'ny tenin'andriamanitra raha tianareo na hitsy zany mandehanao eto amiko ny soratra masina zay no iankenako eto genesisy 4:7 hoy andriamanitra tamin'ny Kaina hoe nahoana no majombona ny tarehanao nahoana no tesitra ianao ka mivezivezy misy afatra voarenao ka nampikorotana anao hoy izy eny nahoana ary ianao no manao toy zao nahoana no manjombona ny tarehanao satria ve tsy tonga atao amin'ny fiangonanao a koa nahoana ianao no manao toy zao ampiasainareo ve la sivan'ny lehilahy mandinika hitanareo na nahoana no tsy nahoana no toy zao ny endrika ao hoy izy raha anao ny tsara ianao andeha manaova toy ny nataony rahalahinao fa andray anao sy tanao a ho toy zany koa no ataoko aminao saingy tsy vita nitsotro zao ny anao an'io hoy izy fa raha tsy vitanao de mamitsaka eo ambaravarana ny otany tsy finoana koa rehefa milaza amintsika izy ireo hoe efa lasa ny andro ny fahagagana nefa hitan'izy ireo fa vao marina sy voaporofo tanteraka zany eny reto zavatra rehetra nampanantenan'andriamanitra fa ataony amin'ny andro farany reto ny amin'ny apokalipsy 10 sy ny Malakay 4 vao marina tanteraka ireo zavatra rehetra ireo inona ary ny olana ny rahalahy inona ny tsy mety hitanareo raha tsy mino izy ireo ny tsy finoana zay ny ota tokana ihany ny ota de zao ny tsy finoana marina zany tsy voaheloka anareo satria misotro mifoka minaparaky manao sorta manao zay rehetra ataonareo tsy mahavoaheloka anareo zany fa noho ianareo tsy mino raha mino ianareo dia tsy hanao an'io tanareo ny mpino tsy manao an'io raisy lay sivan'ny lehilahy mandinika eny na lay sivan'ny vehivavy mandinika mitovy ihany eny ary saingy hitanareo mamitsaka eo ambaravarana ny ota mario ankehitriny ny vokatra zany teo amin'ny Kaina fa ho toy zany koa amin'izao andro zao na tonga ny Kaina nandeha zany ka niny nanota niny tsy ankatoy izy ho tahaka zany ho an'ny hafa rehetra niny tsy ankatoy izy tao arininy nahitany ny tena nanamarina an'andriamanitra ny afatra bela hoe marina zany nefa no laviny ny anao an'io ny anao toy zany de nodikainy lay faritra mampisaraka misy faritra azonareo dikaina fantatrareo zany sa ahoana eny mpitoroteny na ny eto na zay anivelany amin'ny telefona manerana ny firenena zay andefasana zao mba tsapanareo ve zany rehefa hitanareo fa soratra masina zany nefa tsy tianareo ny anao an'io andriamanitra tsy amelatrany izy io androso ihany ianareo voata toy zany Israely rehetra ny anatanany efitra ihany izy ireo nitaizany zanany nambolika voata sy ny sisa saingy tafasaraka mandrakizay tamin'andriamanitra ny tsirairay taminy nilazan'io Jesosy eny hitahanareo hatrany andriamanitra saingy very ianareo azo antoka zay ny voalazany baiboly eto zay ny voalazany mario fa afaka andika n'lay faritra mampisaraka ianareo inonareo ve zany zay ny nataony Kaina andeha matika kely eo eto amiko ny Hebreo 10:20 andeha jerena raha afaka ho hitako aingany zany ny boky Hebreo 10 ary ny inoko fa ny 9:20 ny soratako eto zany andraso kely raha anana faharetana amiko ianareo andao vakina kely zany eny ary eto lay izy fa raha niny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanaritra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehitra zay andany ny fahavalo zany de ony tenin'andriamanitra masina raha minitsy ino sika tao arininy nahitantsika an'izany sy nandrenesantsika an'izany de nandika ny faritra sika eo tsisy famelan-keloka intsony amin'izany efa nandika ny faritra ianareo hoy ianareo mitahy hatrany andriamanitra tsarovy ny Israely zay teo amin'ny sisy tany rehefa nanome teny fikasana azy ireo andriamanitra ho ao amin'ilay tany masina tao amin'ilay tany izay tany tsara nisy ronono sy tantely ary rehefa nandefa tany Mosesy any Josoa sy Kaleba sy ireo mpisafy tany mba hoeny ka hisafin'ny tany sy hiverina miaraka amin'ny pirofo voamarina ony folo tamin'ireo tsy haitsika tao zany
tsy vitantsika jereo ny fahasarotana eto fanatiksika ireto zavatra kely reto no mba fitaovam-piadinana anatsika jereo ny eny aminy isika tsy haitsika atao zany tsy vitantsika ny anao anio o Jesosy Kaleba mihoatra noho ny mpandresika Andriamanitra no efa nampanantena ary tsarofo fa niverina izy ireo teo Kadesy Barnea zany fa niverin-dalana izy ireo ka tonga pirenireny tany anefitra de matiny tsy raha ray tamin'ireo ka very mandrakizay nilazany Jesosy aza mandika ny faritra mampisaraka io eny rehefa fantatrareo ny tsara tokony atao nefa tsy ataonareo dia manoty ianareo toy zany no nataon'ny Israely taorinina ahitany nanamarinana ny Mosesy nefa navelany namafy teo amin'ny Balama teo amin'ny vosarobidy voamarin'io ry pastor aza mba sanatria milaza zavatra nohitra ny titeny jereo Balama mpaminany izy ary hitany ny voan'Andriamanitra voamariny saingy teo amban'ilay anara-piangonana lehibe nisy azy izy ary hitany Moaba fa tonga teo amin'ny taniny ity handiana pirenireny ity de nafafiny io ka hoy izy eny andrasikely kristiany sika rehetra mpino sika rehetra eny mitovy ihany ny rainay sy ny rainareo mova tsy zanaky Loto zay mova Lota ka tsy zanadralany Abrahama mova tsy mitovy ihany sika andesika fanambady ary Israely tahaka ny Eva tao amin'ny say Edena dia namela ny Satana namafy teo aminy namafy teo amin'ny Israely ihany koa tamin'ny alalan'ny mpaminany santoko izy nefa efa teo amin'ilay tena mpaminany miaraka tamin'ny teny voamarina saingy tamin'ny fandinian'ny fahalalana ara-tsaina no namafazany teo amin'ireo eritrereto zany eny tsy nahazo famelan-keloka mihitsy io tsy nahazo famelan-keloka mihitsy io ota io teo amin'ny fanaovana ny andraikiny mihitsy no nalohany revo teo amin'ny diany ho any amin'ny tanina mpanantenainy ringana silony tsy raray tamin'ireo nefa tao amin'ny fiangonana mihitsy teo amin'ny fanaovana ny andraikiny nanaraka an'Andriamanitra nefa namela ny Satana na mafy an'io fandiniana nafafy tamin'io ny fampianarana ny fandiniana ara-tsaina manao hoe eny mitovy ihany sika rehetra samy zanak'Andriamanitra sika rehetra tsy mitovy ianareo nefa navelany ity mpampianatra santoko ity amafy teo aminy an'io fandiniany ara-tsaina ny amin'izany io ary toy zany ihany no ataon'ny fikambanam-be ekumenika ankehitriny eny tovy ihany fa iara-iagonao amin'ny rafim-piangonana lehibe sika rehetra reo rafitra fanaonareo rehetra de avy amin'ny devoly io ny mariky ny biby ity hita ao amin'ny baiboly amoaka bokiny amin'izany tsy hoe la raha sitraky ny tompo mario tamin'ny andro Noa hita fa nasandratra ny teny mba hitsingevana avelao aho manao fanamariana kely eto teo ampikambanana ny teny mba afindra avy eto an-tany ho any amin'ny lanitra hitan'izy ireo ny firafitra io zavatra io saingy noho ny fandiniana ara-tsaina de ninoezany ny fanatrika ilay mpaminany Noa rehefa naminany amin'ny andro farany izy fa inona no ny tenin'Andriamanitra nanao ny firafitra io nosolany anatiny sy velany tamin'ny mivavaka sy ny finoana rehefa tonga ny orana de maty ny fandiniana ara-tsaina rehetra ny amin'ny fivavahana ka lo mihitsy tao amin'ny fiangonan'izy ireo mihitsy zay teto an-tany fa ny samby fiara nitsingevana teo ambony zany rehetra zany lo tao amin'ny fitsarana lay vo siantifika nafafy inona no ezahantsika atao raha ny marina anorina ny fiangonantsika va no ezahantsika atao samy ezaka sika ny anorina ny tenin'Andriamanitra inona no ezahantsika atao ho amin'inona no esantsika mova miezaka sika ny amerina ny olona ho ao amin'ity inona no ezahan'ity eva lehibe ty atao amin'izao ny faran'izao ty fiangonana efa ty voatery mijanona avy hatrany eto rahalahy satria efa tarabe zao omeo eo amin'ny 5 minitra eo fotsiny de ho faranako eo amin'ny andalatsoratra ananako eto eny ary fantatro zany fa mety te hiditra eto ny olona mba hanadio an'ity toerana ty saingy tosarotra ho any hijanona eto andeha fangy anahy eny ary jereo lay siantifika lehibe mana-pahaizana lay eva safiotra ankehitriny antsona hoe fiangonana inona no ezany atao mova ny tenin'Andriamanitra no ezany asandratra nefa velany manao ny ataony ny olona tsy ampiasain'izy ireo ny sivan'ny lehilahy mandinika na ny sivan'Andriamanitra jereo ny zavatra vokariny manandra teny izy ireo ny fiangonana de tamin'ilay voany efa simba noho ny programany fahalalana no nahatonga ny taranaka rehetra ka ho ara-tsiantifika ka tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra hiditra amin'izao fanamarian'izao ah eto tsy aritrela amin'izany ah mba hamaranana ara-tsiantifika ka tsy mahalala
nefa Andriamanitra eto an-tany mihitsy no eo ampanaovana ny zavatra ataony avy amin'ny teny fikasany, nefa tsy rarahiny izy ireo zany ka alaviriny noho izy ara-tsiantifika ka tsy malala. Ara-tsiantifika ka tsy malala ny tsika teo satria Ourala Williams eto nosoratany tamin'ny taratasy kely hoe afaka hijanona eo ianao mandritra ny tolakandro toy zany. Ny ankasitrahako zany tena mahafinaritra tokoa hitanareo fa minima manota ny olona zany de mitondra ny rafitry ny fiangonana maneran-tany rehetra ankehitriny ho mini manota manohitra an'Andriamanitra. Eny ny fitondran-tena hita eo aminy no anaporofo aminareo fa marina zany. Eny ary misy sarony filandratsy mandrakotra ny maso ny amin'ny tenin'Andriamanitra ka iny fa mitanjaka indray izy. Fantatrareo Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 3 nanao hoe avy vidy ody maso amiko mba ahiratra ny masonao. Eny ny teny no ody maso. Fantarareo efa oreo fa nianatra 7 taona ty lehilahy ty mba azo ny diplômany efa BLD izy io DD sy ny sisa rehetra. Fantatrareo ve ny voalazan'i Jesosy ny amin'izany hoy izy aoka ny olona andany tenany. Nataon'i Paoly zany hoy ianareo tsy izay ny dikan'io koa nahoana ary Paoly nanaraka an'io teo hoy izy tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny mataona avy amin'ny fahendren'olona satria anorona ny fanantenanareo eo amin'io ianareo fa tonga teo aminareo aho tamin'ny hery sy ny fampisehoany ny fany masina mba tonga ny teninareo ny finoanareo iorina eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy tamin'ny fampisehoana fahendrena. Tahaka ny hoe tsy hita eo amin'ny olona intsony ilay tena fitondran-tena sy fahamotinana, tsy tahaka ny fahiny intsony izy ireo. Fahiny de rehefa nilaza ny mpaminany hoe zao no lazainy tompo de nangofotra ny olona. Eny tena zany tokoa nanao zavatra ny olona satria natahotra izy ireo fa ankehitriny de tsy eo amin'izy ireo intsony ny tahotra an'io. Tsy matahotra an'Andriamanitra izy ireo. O Solomony ny fatahorana an'Andriamanitra ny fiandoham-pahendrena, ny fiandohan'izany fotsiny. Nefa afaka hiteny ny mpaminany hoe zao no lazainy tompo hoy ny olona fadalàna. Tanareo tsy misy fanantenana ho azy ireo. Zany de oreo eny kinga sy any zay manampaizana zay tsy ilainay ny akan'io karazana zavatra io fantatray tsara lazainay ho abonana fahiny koa ny hoe mandeha sy manao kiraro maranitra ny adala eo amin'izay tsy sahany ny anjely itsahana. Zany tokoa ankehitriny inona ary ny fanovana angana ahoana anao zao zany inona no miteraka ny fanovana amin'ny alalan'ny fanahy teniny no anaovan'Andriamanitra an'io manova izy namboleny revony narotsany teo amin'izany ny fanahiny de namoaka vokatra zany. Ny fanahiny masina no manova ny voan'ny teniny mba ho voamarina araka ny karazana izay karazana voma izy anareo izay ihany no maneho ny ao anatinareo. Tsy hainareo afeniny zany na inona misy ao anatinareo voaseho ety ivelany zany tsy hainareo sakana zany tsy hainareo ataony atonga ny ho azy io zavatra hafa ankoatran'izay maizy azy. Eny tsy maintsy zay ny fandehana manova an'ilay voa ao anatiny io ny fanahy masina na voakarazana inona na inona ovany zany io. Raha ratsy io de amofo aratsiny, raha fiatsara-belatsy io de amofo piatsara-velatsy, raha tena tenin'Andriamanitra io de amo zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra tena izy amin'ny alalan'ilay sivan'ny lehilahy mandinika rehefa mivoaka ilay voa ka tonga amin'ny alalan'izany de amoaka zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra zany. Ndray andro fony nitoetra tao amin'ny aizin'ny fampitehany zao tontolo zao Andriamanitra eno tsara eto satria tsy resaka intsony sika vetivetiany jereo. Nisy fotoana raha teo amin'ireo karazam-pivavahana maro ndray zao tontolo zao ny fanasatana ny seny ny fanaovana akanjo sy bonetra isan-karazany sy ny sisa ka nitoetra tao amin'ny fampitehana hafa indray zany. Lay tena Israelin'Andriamanitra de tena tafavily tamin'ireo lalàna sy ireo fitsipika Andriamanitra. O Jesosy ianareo noho ny fombafombanareo fananareo eo amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra noho ny fombafombanareo. Nefa jereo reto mpitsorona masina raha ny fiatsona azy. O Jesosy ianareo de avy amin'ny rainareo ny devoly ary ny asa no ataonareo. Hitanareo zay indrindra ny voalazany. Eny rehefa atao amin'ny karazana zavatra sarotra toy zany zao tontolo zao de indro ny fanan'Andriamanitra fa nanaloka indray teo ambony vo zay voatendry raha teo na dikany ary novany ny Isaia 9 ho araka ny fampanantenany. Izy
Andriamanitra no tonga tao amin'ny nofon'olombelona mba hamonjy an'io fotoana nisy fampitehan'io. Rehefa natao araka ny endrik'Andriamanitra ny olona dia indro fa tonga Andriamanitra arak'izay nahitan'ireo mpaminany raha teo an'izany. Eny tsaroa fanonteny nahitan'io raha teo ny mpaminany, dia ilay mpaminany nahita ny Satana amin'izao any faran'izao ihany. Eny, ny amin'io programma ny fampianarany sy ireo zavatra anarany, ny programma mpivavahana, io mpaminany io ihany. Isaia 9 no nanao hoe zaza niteraka ao antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny anarany atao hoe mpanolo-tsaina, lay andriany fiadanana, lay Andriamanitra mahery, lay rainy mandrakizay. Ary ny fanapahany tsy ara-pataperana, fa tenin'Andriamanitra io teny io, dia nanaloka teo ambonin'ny teny io ny fanahy ka nisy tao ankibony virjiny zany. Lehilahy iray, zazalahy niteraka, tsy hoe noariana teraka. Niezaka Satana ary niezaka trahany mba hamafy teo aminy. Nakarany teo izy dia nataony hoe raha ianao io lazainao fa maizanao io dia anehoy fanasitranana kely eto amiko. Asehoy amiko ny avitanao an'io. Avadio ty mofo ary ty vato ty ho tonga mofo. Aoka ianao hitanao ivarina azy satria milaza ny soratra masina fa ataonao zany. Hitanareo ve fa toy zany hatrany lazain'ireo demony ampivavaka ankehitriny. Raha misy zany hoe fanasitranan'Andriamanitra zany, indro mitsitra eto rahalahy ranony, aoka ho hitanao sotraniny io. Io devoly io ihany no teo anatrehan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hozy. Raha ianao zanak'Andriamanitra midina amin'ny hazo fijaliana, ny teny efa nilaza fa zanak'Andriamanitra izy, ny fanahy efa nanapirofo fa zanak'Andriamanitra izy. Tanteraka ny Isaia 9. Ary ndray hariva maro taminareo izay mifandray no nandreny fomba nanomezantsika an-dalatsoratra teo amin'ny 90 teo eo. Inoko fa zay mba hanaporofona fa milaza ny soratra masina hoe tena izy zany. Niezaka Satana sady niezaka trany. Manao zay vitany, ndray alina nitsotra tany aorian'ny sambo izy. Hitany natory izy dia ozy opitehiko zao dia zao izy, nefa tsy vitany. Niezaka izy niaka fanazy mba hanaovany tsy tokony atao, nefa tsy vitany zany. Nahoana? Satria efa voafafy teo amin'ilay fiarovan'ny fanendrena raha teo. Tsy afaka ho voafitaka zany. Tsy lazany Baiboly fa hoeto izy. Amen. Tsy nisy demoniana vitana neligella azy. Reo zanak'Andriamanitra hafa ihany koa zay voatendry raha teo akantoerany. Nisy fiarovana voafafy teo aminy. Nipoziny Satana nareo mpampianatra ny anaram-piangonana aza tsy nakasika azy mihitsy. Nandroso teo hatrany izy, tsy nisy navitana neligella azy. Hitanareo, tsy nisy fiatraikany tamizany. Fa ataoko iveka maneran-tany ianao, zany manapaka an'io. Raha mba mivavaka amiko fotsiny ianao, avika ambana amin'ny andiako, dia ataoko mpanapaka ianao, hiala fa ianao navelaka eo. Hoy izy, anivoako ry Satana. Voasoratra hoe Andriamanitra ihany no ivavahanao, lay teny ary izy rery ihany no hotompoinao. Fa ndray andro mikasika an'ity olona lehibe ty tejanona kely eo aho. Fa ndray andro nanaloka azy indray ny fanahy, satria nisy teny maro voasoratra ny aminy avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany, fa notarihana ho vonoina izy toy ny zanak'ondry. Dia nanaloka azy ny fanahy ka nitarika azy sy nandefa azy ho eo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvari. Teo ny nafaty azy ary zay rehetra voalazany aminy teo amin'ny fahafatesany dia tanteraka mba hitondra zavana sy fiainana ho an'ireo rehetra voan'Andriamanitra voatendry raha teo teto an-tany. Nanamboatra lalana ho an'izany izy, ity ary lay vo. Ny fanahy no mitondra aina. Nanova an'ireo zanakalahy zanakavavin'Andriamanitra niala tamin'izao tontolo izao feno fampitehan'ny aiziny ho tonga zanakalahy zanakavavin'Andriamanitra. Aza tafitohina amin'ny teny hoe voatendry raha teo. Fantatro fa zay ny zava-misy. Saingy enoy tsy teniko akory zany ao amin'ny tenin'Andriamanitra io. Raha tianareo vakina Efesianina 2:5 toy izao, notendreny raha teo amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika. Hitanareo, avelao aho nazava kely fotsiny eto, kely fotsiny mba naisitran'io amin'ny fisainanareo jereo. Tahaka nareo fony tao amin'ny rainareo ihany tamin'ny voalohany, voatsimoka iray. Fantatrareo ve zany? Fantatrareo rehetra efa tao amin'ny dada be anareo ianareo tao koa. Fantatrareo ve zany? Vakeo ny bokin'ny Hebreo ao no ahitana fa Levi dia nandony fa folo-karena raha mbola tao ankibony Abrahama taranaka efatra talohany. Fony Abrahama nandony fa folo-karena tamin'ny Melkizedeka, dia ny saina ho nataony zafikely ny taty aoriana zany, nefa mbola tao ankibony Abrahama izy teo. Zay ala izy, hitanareo, tao ankibony rainareo ianareo, nefa ny rainareo dia tsy afaka nanana fimbonana taminareo, mandra-pahatonga nareo niova ka lasa vatana sy nofo. Tato amiko ny zanako lahy te tianan-janaka, nefa tato amiko izy teo. Hitanareo, tato amiko izy teo, fa noho ny fanambadiana dia niova ho lasa lehilahy tahaka izy.
ary lasa tahaka izy zao ianareo reto de lasa tahaka ny ray aman-dreninareo hitanareo satria efa atao aminareo io hatramin'ny voalohany koa raha zanak'Andriamanitra sika reo toetrany fa ianareo dia toetra atao amin'ny rainareo tsy hoe ny reninareo ny rainareo ao amin'ny ray no misy nitsimoka hitanareo koa dia fonosana ary ny reninareo izay nitondra anareo nitondra ny voan'ny rainareo hitanareo ary ny tany raha ranofo izy ihany koa de fonosana nitondra ny voan'Andriamanitra hitanareo zany mihitsy tsy zao tontolo zao akory tsy ny fahalebiazana zao tontolo zao fa ny fahalebiazan'Andriamanitra zay nanao an'io hitanareo ankehitriny raha zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra ianareo de efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany toetrany ianareo raha tsy tao ianareo de tsy afaka ho tao na ho ao mihitsy satria tsy afaka hitondra aho ato ankiboko ny zanaky ty lehilahy eto ty na iry lehilahy etsy ry ny zanako irery ihany no azoko entina sady hoaraka ny endriko izy ireo alleloia hitanareo e zany reo zanaka lahy sy reo zanaka vavy efa tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany jereo eto anananareo ny fiainana mandrakizay hoy ianareo inotsika zany hoe ananatsika ny fiainana mandrakizay fa tokana ihany no endriky ny fiainana mandrakizay de Andriamanitra zany zay zavatra ihany no mandrakizay de Andriamanitra koa raha manana fiainana mandrakizay ianareo de io fiainana efa tao anatinareo hatramin'izay io ka efa tao ankibon'Andriamanitra ianareo talohan'ny isiny zao tontolo zao akory azy ary raha ny teny mihitsy Jesosy tenany de natsoina hoe ny teny ary ony masin-dajaona voalohany hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika koa efa tao ankibon'i Jesosy ianareo sady nakeo Kalvari niaraka taminy niara-maty taminy ianareo sady niara-natsangana taminy ary ankehitriny sika de mipetraka ao an-danitra ao aminy feno ny fanahy zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra maty niaraka taminy nitsangana niaraka taminy zany tokoa ko dia eny ankehitriny de afaka anana fimbonana aminy ianareo tsy afaka nataonareo zany fa iny satria mbola teny tao aminy fotsiny ianareo vo iray saingy nasehony ianareo ankehitriny sady tia ny anana fimbonana aminy ianareo ankehitriny ko dia nidiny izy ka tonga nofo mba hahafaha ny anana fimbonana tanteraka aminareo hitanareo ve la fimbonana tanteraka la reto zava-miafin'Andriamanitra lalina mahafinaritra zany hitanareo tsy afaka nanana fimbonan'Andriamanitra raha atao fanahy ko de tonga olona teto amintsika Andriamanitra Jesosy Kristy de Andriamanitra terany voaseho satria natao zanaka izy satria nateraka fa taberina kely natao nivelomana tsotro zao io tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana fa ny zanaka lahy tokana nateraky ny ray no nanambara azy Andriamanitra nanamboatra trano ho an'ny terany vatany iray velomana de nidiny izy mba hahafahanareo ikasika azy Timoty voalohany 3:12 iara-manaiky mihitsy fa lehibe zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra de Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo hitan'ny anjely ny nona ny ekenatra ny an-danitra hitanareo ankehitriny izy amin'ny manofo anareo sy amin'ny manofo azy de afaka hanana fimbonana ianareo satria toetrany fitiavan'Andriamanitra izy teo Andriamanitra de fitiavana tsy marina be zany ary Jesosy no toetra ny fitiavan'Andriamanitra ary rehefa voaseho ny toetra ny fitiavana izay Andriamanitra tenany io reo toetra ny fandray tamin'ny rehetra de tonga eo aminy zay rehetra nomeny ray reo no anatolahy eny lain'izy ireo no voateny raha teo raha tsy zany de tsy hoe ianareo zay fotsiny azo antoka ankehitriny afaka hanana fimbonana sika amin'ny alalan'ny reniny teniny zay mahampahany anareo ampahany teny ianareo satria izy lay teny tamin'ny voalohany ianareo ny teny ankehitriny hitanareo hitory aho rariva na amin'ny alady na ndray androany ka akan'io ny amin'ny maizy ny teny hitanareo fa ankehitriny ampahany teny ianareo enoy misy zavatra tsy azoko atao tsy afaka iambony amin'ireo razam-beko aho tsy afy tamin'ny fisavorovorona be no ny aviko Irlandais ny raiko ny reniko de indianina mena mety isy indianina ny reny ny indianina efa nisotro ronono eny izy rehetra eo mamilava maro tamin'ireo ny maty mbola nanao kiraro niady ny fahampitifitra sy ny sisy tsy misy zavatra azoko ambonany amin'izany satria na tsy ravina ny razabeko sy ny fianakaviko kanefa rahalahy misy zavatra iray azoko ambona afaka iambony amin'ny Jesosy tompoko ah de ilay nanavitra ary tamin'ny heriny manova no namboleny vo no ny fanendrena raha teo ary hitako zany zanak'izy ary azy ao eny
afaka iambony aminy aho ary efa nandany 3 taona tamin'ny fianako aho miambony aminy raha mbola omeny 3 taona hafa indray aho de ezaka niambony amy bebe kokoa hitanareo afaka iambony am'ilay razambeko aho halleloia lay nanafitra ka namboly ny voan'ny fiainana ato ka namela hijery anty teny ty sy nandefa ny fanahany ka nanao hoe zao ny am'izany tonono io de hitrangy zany ataovy zao ary olona afaka iambony aminy aho ahoana nanaovany an'izany tamin'ny fanadiovany rano amin'ny teny ny rano fanasana zay mbola ho azavaitsika ny tena pino voateny raha teo de janona amin'ny teny satria ampahanyty teny ty izy ireo rikitana ami'renireny hatramin'ny ovina no amprenireny ianareo ry methodiste batiste presbyteriane zay any ivelany na inony ianareo na inony kitana ami'renireny mitety fiangonana mifindrafindra toerana mifindrafindra televiziona na mifindrafindra tontolo nahoany ianareo ny tsy ho tonga maniry fatratra ny anana fiombonana aminareo izy maniry fatratra anareo izy te anova anareo izy amin'ny fanavozana ny sainareo tsy hoe akeo amin'ny fiangonana na anaram-piangonana fa hoeo amin'ny teniny zay maampahany anareo raha ao aminareo zany fandriny zany sambatra nona sy mangetahitany fahamarinana fa izy no vokisana hitanareo ary zao no nandefasany an'ilay heriny manova mba amoaka anareo amin'io fahasimban'ny fivavahana misy anareo io ao amin'ity fahasimban'ny fampitena misy atsika ty de nilain'Andriamanitra ny nandefa ny heriny manova de ilay teniny voamarina voaprofo mba amoaka anareo hiala amin'ity fahasimban'ny fivavahany tsy fahalalana zay andehananareo ty mitanjaka jamby mampalahelo kany tsy fatany eritrereto anay io ry sakaiza fantarareo fa nandefa ny heriny manova Andriamanitra mba anatanteraka ny teniny ka nanova tanteraka ny vatany Sarasy Abrahama nanova an'ity lahianitra sy vavy anitra ty satria nampananteny izy fa atao zany ary zay ampanantenan'Andriamanitra atao de zay no ataony tsy misy zavatra hafa zay rehetra voavily tsy misy azon'Andriamanitra atao aminy fa iazona ny teniny izy ka andefa ny fanahiny za tompo no namboly zany asiko rano andro manala zany fandrao isan'ala azy eo an-tanako milaza zany ny baiboly kitana ami'renireny ianareo zay manam-panirina ao amponareo ao aminareo marina io raha tsy zany de tsy ho nipetraka teto ianareo any maraina ary tsy ho ato ami'reto fiangonany reto na zao trano be zao ianareo sy any am'izay misy anareo manerana ny firenena rehetra raha tsy nisy zavatra nitondra anareo eo nisy olona nyteny taminareo aza mandeha lafira intsony fa misy ny rano fanasana amin'ny teny zay atonga anareo fotsy toy ny ora-panala ry zanak'Andriamanitra enoy aza mijanona eo amin'ny fahasimbana io mivoa ao am'izany Abrahama de nino an'Andriamanitra ka niantso ny zavatra rehetra ho diso hoy ianareo ahoana ny fomba ivelomako ahoana no nanaovaka zao raha ran'Andriamanitra zany ahoana no ataoko fa hivadika amiko reo mpiara-miasa amiko hoy Andriamanitra zay afoy ny rainy ny reniny andramatoa andrangà ny fonena ny trano de omeko fonenana sy trano omeko ray sy reny izy reo raha lasy anabavy am'izao andro ankehitriny zao ary fiainana marak'izay amin'ny andro avy fampanentena zany sakaizy zay tsy maintsy tondrany io tsy maintsy tanteraka ny fampanantenan'Andriamanitra rehetra ny voan'Andriamanitra rehetra dia fampanantenana koa ranabavy atsaro ny fanapahabolo satria zavatra tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra zany atsaro ny fanaovana nyreny fitafiny reny fa vetavetana eo aminy zany ry ralahy ry lehilahy ajanono ny fanohanana ny reny anaram-piangonany reny amin'ny fanaovany zavatra any ka mamela ny vadinareo hanao zavatra toy zany tsy mahamendrika ny kristiana io miverena amin'ny teny raiso ty teny ty fa hitsiry zany tsy maintsy mitsiry zany la herin'Andriamanitra manova ny nampitsiry an'izany tamin'ny voalohany eo andalam-piverenana tsotro zao izy io ka mipody an'izany ray ankehitriny tena miverina teo am'izay nisy azy zany Enoka de nakarina tsy azo ny fahafatesana no la herin'Andriamanitra manova inona no antony nanaovan'Andriamanitra an'io mba ho tandidona ny amin'ny fampakarana ny fiangonana zay ho avy toy zany koa Eli no velomina ny vatany Jesosy rehefa maty ary tao am-pasana ny tenin'Andriamanitra no namelona ny vatany Jesosy ka nanovo zany niala tamin'ny fahafatesana zay endrika mangatsika ho zanak'Andriamanitra natsangana be voninahitra satria ny mpaminany salamo 9:10 raha tianareo rasina zany 9:10 milaza hoe tsy ho foko any amin'ny fiainatsita ny ainy na amela ny ray masoko tratry ny loha Andriamanitra tsy maintsy tanteraka io teny io toy ny tenin'Andriamanitra zany amboleo amponareo zany raha tianareo no ao amin'ny fampakarana raha tianareo no tena kristianina ataovy ao ity teny ty fa inoko fa Ezekiel hoe Andriamanitra taminy raha sy orona boky io ka ano
mba tonga n'ilay mpaminany sy ilay teny ho iray, ary tsy maintsy tanteraka ny fampanantenana rehetra zay ao, satria voan'Andriamanitra voalohany io. Aza vela izy teolojianina manam-pahaizana anaisotra an'izany aminareo, aza vela mafy an'io siansy saranofo sy fahalalana io aminareo izy na ny fahaizany minoan'Andriamanitra. Tsy naka ny fikarohana siantifika tamin'ny andro ny Abrahama ka hoe efa antitra loatra raha hiteraka, efa lasa loatra, efa nataoko zao zato na ny afako, fa nantsony zay rehetra ny fanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy, ary tsy niananany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nahery nanome voninahitra n'Andriamanitra. Fantany fa ain'Andriamanitra tanterahina zay nampanantenainy. Ry zanaka mirenireny, sy mba no reo zava-maniry mandady amin'ity tany ity, ry ranabavy mirenireny, nisarika anareo ireo toerana sy ireo lamodin'izao tontolo izao. Eny ranabavy malala, mety iverinareo hoe la iantitra metanetana, saingy rehefa ifanena amin'ilay natrehan'ny Florence Sakarianina tamin'iny arivina nareo ndray androany, nipetraka tao tamin'ity efitrano ty koa izy, tetsy amin'ry toerany ry fantareo tsara. Rehefa mifanena amin'io ianareo dia ho hitanareo eo, tsy hoe za fa mariny ty teny ty. Manalavirany reny toerana fanapaha-bolo reny, reny fivarota-damody reny, manalavirany reny zavatra reny. Oreo nahoana tsy reny zavatra lehibe reny no ampianarinao ny fomba fanaovana an'izao. Manomboa aloha amin'ny abidi eo aminareo, zay vao eo amin'ny algebra sika. Hitanareo manomboa mianatra aloha, zay ny fanompopana mety ataonareo. Ko amin'izany mangataka aminareo ary lalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina sy sitrak'Andriamanitra, dia fanompopana mety ataonareo zany. Atao fotsiny zay fanompopana mety ataonareo, Andriamanitra no isana ny ambiny. Eny, dinio fotsiny ireo zavatra azonareo heverina sy tokony atao. Moa fa tsy ho tsy mety ho an'ny vehivavy ve nitanjaka ka hivoaka eny sy anao toy zany nefa melohan'ny baiboly zany. Tsy ho tsy mety ho an'ny lehilahy ve nitarika ny tenany ao amin'ireny karazana fanekem-pinoana hitantsika ankehitriny sy ireo karazana zavatra rehetra ireo, ary ireo karazana seminera rehetra sy ny toy zany, nefa mifanohitra tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra io. Hitanareo ireo molitra Isaia, lehilahy tony rehetra ihany izy no sady maloto molitra. Hoy izy, Tompo, mitoetra eo amin'ny olona maloto ary maloto molitra, lozako fa nahita an'Andriamanitra. Dia nisy anjely nidina nanana afo masina teo amin'ny altaran'Andriamanitra ka nanova an'ireo molina. Niala tamin'ny molitry ny lehilahy mpirenireny, lasa molitry ny mpaminany zay nanana ny zaolona zay ny tompo. Mierin'Andriamanitra manova. 20 ireo mpanjono sy reto mpivarodamba madinika dia ireo vehivavy zay niangona tao amin'ny efitra ambony sady nidy varavarana. Zarany sasany tamin'ireo raha nahinanao sininy anarany. Nanova ny reto mpanjono reto Andriamanitra lasa mpanjono olona. Avy tamin'ny lehilahy sy vehivavy teny amin'ny arabe, lasa olo masin'Andriamanitra tsy mety maty. Nierin'Andriamanitra manova. Paul, mpikambana tao amin'ny fiangonana iray, presbyterianina, metodista, batista, pentekotista na toy zany, teo amin'ilay lalana nalehany, niaraka tamin'ilay fanahiny mpanohitra be tao aminy, ny hoe mahay noho ny hafa rehetra izy, teo ambanin'ny Gamaliela no nabe azy, izay isan'ny mpampianatra mahay indrindra teo amin'ny firenena. Fa inona no nitranga raha teny amin'ny lalana ho any Damaskosy ka hisambotra n'ilay andian'olona n'iny ny tenin'Andriamanitra? Teny amin'ny lalany teny, lafo tamin'ny tany izy, ary nandre afatra. Ary zany nanova azy avy tamin'ny mpikambana amin'ny fiangonana sy mpandeha am-piangonana, lasa mpaminan'Andriamanitra izay nanoratra ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny testamenta vaovao. Avy tamin'ny mpikambana amin'ny fiangonana lasa olo-masina. Rikitana mirenireny mijanona, ry zanaka mirenireny, ry vo mirenireny zay mifindrafindra toerana ao amin'io fahasimbany io, mitody amin'izao marain'izao rakizy. Eno re aza toy ny lehilahy zay miezaka ny joro manelanelana ny velona sy ny maty. Ho anareo manerana ny firenena ka mifandray aminay raha mbola ao ihany. Ianao zay nirenireny ka tonga eo amin'ny toeran'io, mijanona eo, kely ihany re. Fantatro fefantara ny eto Tikisona na azafady Foeniksa amin'ny 12 latsaka 20 zao. Fa teto amiko reto olo reto nandritra ny maraina tontolo no azonoko lavitry ny asanareo sy ny sisy anareo. Nefa jereo ry sakaiza malala, mety hanalavitra an'Andriamanitra ho mandrakizay ianareo. Miangavy re, mivereny zao maraina zao. Sitrakareo ve zany? Misy toerana eo amin'ny loharano. Efa ely zay tao an-tranom-bilona. Fantatro fa tena marina zany. Nisy zaza teraka amonjy ny olona tamin'ny fahotany. Nahita azy teo amoron-drano Jaona, lay zanak'ondry mandrakizay. Kristy lay voaomby teo Kalvari. Tiako ity lehilahy avy any Galili
avy any Galilia, satria lehibe tokoa ny nataony ho ahy. Namela ny otako rehetra izy, napiditra ny fanahy masina. Tiako ity lehilahy avy any Galilia. Tonga hivavaka lahy mpamoretra tao amin'ny tempoly ndray andro, nitaraina hoe Tompo mamindrafo amiko. Navelany ny otany rehetra ka nisy fiadanana lalina nitoetra tao anatiny. Hoy izy, avy za ty lehilahy avy any Galilia. Eny, ny mandringa lasa nandeha, ny mona lasa niteny. Voatonona teo amin'ny ranomasina tampitiavana lay ery, ny jamba lasa nahiratra, fantatro fa tsy afaka isy zany raha tsy ny famindrapony ty lehilahy avy any Galilia. Ampitao amin'ny fanompona ankehitriny zany. Raha vehivavy teo Patsakany, nolazainy azy avokoa ny otany hoe efa nanambady indimy izy tamin'io. Navelany ny otany rehetra ka nisy fiadanana lalina nitoetra tao anatiny. Niantso izy hoe avy za ity lehilahy avy any Galilia. Raha vehivavy efa fatany, hitanareo, voavaky ny tao am-ponareo zao maray zao. Raha lehilahy, voavaky ny tao am-ponareo. Ry mpamoretra, andao hivavaka. Tiako ity lehilahy avy any Galilia, avy any Galilia, satria lehibe tokoa zay nataony ho ahy. Namela ny otako rehetra izy, napiditra ny fanahy masina. Tiako ity lehilahy avy any Galilia. Tsy tianareo va ny ho tia azy tahaka azy ao maray zao? Ry maditra ary mpanota pireny reny, na eto na aiza mety misy anao. Tianao ve ny anaiky ny tompoko zao maray zao? Izy no teny, ary ny teny nentina teo aminareo. Tsy tianareo va ny anaiky azy zao maray zao raha sitrakareo fotsiny anangatanana na ijoro na toy zany ka hivavaka hoe tiako ny anaiky azy zao ankehitriny zao. Ry lalahy, tena tiako ny anaiky azy zao ankehitriny zao. Tianareo ve nijoro zay rehetra te andray vavaka ka anao hoe za de mivavamba na hoe za de mpanota tiako ny Andriamanitra hitanao ramose. Misy hafa ve aoko hivavaka ny rehetra ankehitriny fotoana fohy? Efa ely zahay tao an-tranom-bilona teo mifampiteny, fantareo tsara fa teo nisy ny tany. Fantatro fa tena mariny zany. Nisy zaza teraka monjy ny olona tamin'ny ota. Rehefa nahita azy teo amoron-drano jaona, izy lay zanak'ondry mandrakizay toy zany ankehitriny. Kristy izy lay voaomby teo Kalvari. Tsy tianareo va no tia azy amin'ny fonareo rehetra an'io mba ahafanareo hiala amin'izao toerana zay misy an'ity tontolo hipetrahanareo ty zao? Raha vehivavy, raha lehilahy, nahoana no nijanona nipetraka teto nandritra zay fotoana rehetra zay ianareo? Mandeo zany fa misy zavatra anatinareo, misy zavatra nona sy mangetaheta ao. Raha tsy zany de tsy ho nipetraka teto mandritra ny adiny roa na telo ianareo. Mipetraka ato amin'ity trano tyto zao, misy zavatra ao. Tsy tianareo va ny haino tsara an'izany an'io? Avelao ny lamaody sy ny siansa sy ireo zavatra zao tolo zao rehetra. Hiala amin'ny fisainanareo zao ankehitriny zao. Ry lalahy malala na ranabavy malala, mikamba an'ireo fiangonana, rava reo firenendehibe mifony Israely. Reo famantarana efa voalazan'ireo mpaminany raha teo, voisa ny andro ny Jetlis feno ororo, miverena ry ny paritako ho any aminareo. Manakaiky ny andro fanavotana, resy tahotra ny fon'ny olona. Ako feno ny fanahy, aoka irehetra sy azava ny fanilonareo. Miandrandra fa akaiky ny fanavotana anareo. Mpaminany santoka mandainga, laviny ny fahamarinan'Andriamanitra hoe Jesosy no Kristy Andriamanitsika. Eny marina io, fantatrareo zany. Isika rehetra ny amin'izao andro any antsika zao, kanefa nilaza izy fa isy mazava rehefa ariva ny andro. Azo antoka fa ho hitanareo ny lalany voninahitra. Zay no andro any antsika amin'izao ankehitriny zao. Amiratra tahaka ny ariva ny mazava rehefa eo ny azy na lay fotoana mazava ratsy de lay kitana takariva. Mazava ratsy sy kitana takariva ary ao aoriany zany ny aiziny. Aoka tsisy alahelo rehefa miainga, rehefa tafitra ihany aho, satria tsisy fetra ny fotoana sy ny toerana rehetra fa hitondra lavitra ny onja. Nefa tiako ny ahita mifanalika n'lay mpitondra rehefa ilaiko ny amaky ny rindrina. Aza milaza amiko sady feno alahelo hoe feno nofo fotsiny fiainana, ka ny fanahy zay matory de maty ka tsy tahaka ny fisehoan'ny zava-misy. Eny, misy tokoa ny fiainana sady betsaka ny fiainana, ato sy ny fasana ny hafarany, satria vovoka ianao de verina ho vovoka, tsy ny fanany resahana eo.
mampatsiahantsika ny fiainan'ireo lehilahy malaza rehetra, ary azontsika atao ny anana fiainana ambony, ary rehefa andeha dia mela aoritsika, dia tongotra eo amin'ny fasiky ny fotoana, dia tongotra izay mety ho an'ny hafa. Ireo tatsambo amin'izao ranomasina manjobony izao, ny rahalahy mahonena sy fefika, ny fahitana an'io ampaherin-dray ny fony. Aoka sika iroso eo anao zavatra amin'ny fo manoloana ny ady, aoka tsy ho tahaka ny mona andeha ho vonoiny, aoka hery any ady. Andriamanitra malalo anao izy reto, nahita lehilahy roa nijoro nitsangana raha eo, mangataka aho Andriamanitra ô mba handraisanao azy ireo ankehitriny, tiany ho zanakao. Ny fo tamin'ny tsy fahafantarany amin'ny fiainana ny velomana izy, ka tiany ho voadio ankehitriny, avaozina amin'ny batisany fanahy masina eo amin'ny vo izay nambolena tao am-pony izy ireo io androany. Andriamanitra mandrakizay ao ripahariny zavatra rehetra izay nanao ny teninao, ary inoko fefa fantatra hoe anao an'izao reto lehilahy reto amin'ity marain'ity, mangataka tompo mba handranao an'io teny io andro aman'alina, ary izay avela mihitsy satana naisotra azy eo an-tananao. Aoka izany no tonga azo amin'ilay andro ray ao amin'ilay paradisan'Andriamanitra rehefa ampidina zavatra rehetra, satria tsy afaka ho diso ny teninao, fa hoeo ndray zany, satria ity tontolo fa tsisy an'io karazana civilisation'io, ilay tontolo avy, tsisy fiarakodina izay zavatra vitany siasy, tsisy karazana zavatra toy izany ao amin'ilay tontolo avy, fa ilay karazana civilisation n'Andriamanitra mihitsy no apetrany ao amin'ilay fanjakana be voninahitra. Satria eto amin'ity civilisation ity no misy aretina, fahafatesana, alahelo, fasana sy filana, fa ao amin'ilay fanjakana ho avy tsy misy fahafatesana ao, na alahelo, na aretina, na fahanterana. Andriamanitra ô, ho vaovao ny rehetra eo ao amin'ilay civilisation nanao. Andriamanitra ô, ho vai zay ankehitriny amin'ny alalan'ny herinao amin'ny fanavaozana ny sainay, mba hiala amin'ireo zavatra tsinitsinina amin'ity tontolo ety ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary aoka zay mba havaozina amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra manova eo amin'ny vo zay ato am-ponay, ka ino zahay fa ho lasa famoronana zay antsoina hoe zanakalahy, zanakavavin'Andriamanitra. Zay ny vavako aminao raha eo ho an'izao vahoaka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho anareo zay mifandray any ivelany na aiza misy anareo, tiako raha handray any Kristy anareo any ho toy ny mpamonjy anareo manokana, ary aoka ho fenona ny fanahy masina, aoka ny teny voalazan'io maraina mba hirotsaka ao am-ponareo, ary aoka handray any Jesosy anareo any, de jereo ny fiainanareo ka zao ny fiainanareo aty aoriana, ary raiso ilay sivan'ny lehilahy mandinika eto. Rehefa hitanareo ny tenanareo fa manao zavatra mifanohitra amin'ity teny ity, miala amin'io faingana hitanareo, satria ity no sivana izay miazona ny fahafatesana nalavitra anareo, de ny tenin'Andriamanitra, ny teny ny fiainana, ary zay no hiaro anareo amin'ny fahafatesana. Ary ho anareo vahoaka eto amin'ity trano be ity, niazona anareo ela teto isaoraka anareo noho ny fanatrianareo, mangataka mba tsy hamelan'Andriamanitra nio vo io faty. Atenaiko fa tsy neritreretinareo hoe ilaza zavatra navahana tena fotsiny nitsanganako teto, fitiavana no lazako zany, sady amin'ny fahafantarana fa mety maty ny tena raha ny amiko zao, nefa zao ihany ny fotoana ahafahako mitory amin'ny olona, ary tiako Jesosy Kristy, izy ny mpamonjy ahy. Ary tsaroa fa tokony ho teny amin'ny arabe tany ivelany tany raha tsy noho ny aminy, tokony ho tany ivelany ny ray aman-dreniko rehetra, ny havako rehetra, mpanota izy ireo, fa Andriamanitra tamin'ilay heriny manova koa fantatry fa nahatonga ho famoronana hafa zany, ary azoko atoranareo zany hoe tsara fa hiazona anareo zany amin'ny orany fahasairanana, na de eo ambaravarana aza ny fahafatesana, tsy hanatahotra ianareo, tsy misy afaka ampisaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay eo amin'ny Kristy. Andriamanitra ne tany tsiraray aminareo ka hanome anareo fiainana marak'izay, firy ny tsy manana ny voan'Andriamanitra eto, ny batisan'ny fanahy masina. Tianareo tsotra zao ve nanangana tananareo anao hoe tsarovy ary Labranam mba handraisako an'io fanahy masina io, raisako ankehitriny ny teny ho ao am-ponareo ka ino zany. Ankehitriny ianareo raha afaka hijeriny tenanareo ianareo, mandehana ary jereo ny fitaratra, de ho hitanareo ny toerana misy anareo, hitanareo azonareo fantarina ho ianareo eny tsy nanangana ny tanako aho satria inoko fefananako zany, jereo amin'ny fitaratra ny tenanareo, de ho hitanareo hoe karazana fanatoinona ny mamitaka anareo. Eny fisainana voafitaka, misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy kanjo mivarona any amin'ny fahafatesana ny hafarany. Marina ve zany? Teo amin'ilay azo fijaliana nahafaty mpamonjika eo, teo no nitarainako mba anadiovana ny otako. Oh, nafafy teo amin'ny foko lay ra voninahitra. Akopio fotsiny masonareo vetivety ary andao iran'izany ho azy, andesika anandra tanana fotsiny. Voninahitra ho an'ny anarany, lay anarany sarobidy.
voninahitra ho an'ny anarany. Nafafy teo amin'ny foko lay rà, voninahitra ho an'ny tiako raha ifandray tanana ny kristianina zay vovonjy. Faly tokoa aho fa avotra tamin'ny ota. Jesosy monina tsara ato anatiko. Teo amin'ny azo fijaliana no nandraisany ahy. Voninahitra ho an'ny anarany. Voninahitra ho an'ny anarany. Lay anarany sarobidy. Voninahitra ho an'ny anarany. Nafafy teo amin'ny foko lay rà. Voninahitra ho an'ny anarany. Ao amin'ny rano misy ny tsimokaina, fantatrareo zany, ho an'ireo zay tsy mahalala azy zany. Tongava amin'ny loharano manan-karena sy mamy io. Latsipazo eo atongotry ny mpamonjy, ny fanahinao mampahonena. Atsiboy anio ary aoka ianao avaozina. Voninahitra ho an'ny anarany. Voninahitra ho. Andesika iondrika ankehitriny raha eo pirana. Voninahitra ho an'ny anarany. Nafafy teo amin'ny foko lay rà. Voninahitra ho an'ny anarany. Tia azo va ianareo? Hoy Paoly, ira ao amin'ny fanahy aho, idera ao amin'ny fanahy aho. Andeha iraintsika miadana tsara indray zany sady manandra tanana. Fantatrareo fa zao ny olana, sika vahoaka pentekotista, very ny fifalitsika, very ny fihetsepo nananantsika. To lay voalazany Billy Graham mandray ariva iny, reto mpitoroteny nanolana vozona akanjo, nakany atsimo, ny teha-tanana, nikapokapoka ny tongony teo amin'ny gorodona na tehatehany satria nisy zavatra nafaly azy ireo. Fa misy zavatra mahafaly ahy eto, hitanareo, very ny fihetsepo nananantsika. Ankehitriny andesika anandra tanana fotsiny, aza manany amin'izay ranomaso, tsy hampaninanao zany, tsy hampaninana. Zay mivoaka mamafy ampitomanina, de tsy salasalana fa iverina hitondra amboara sarobidy. Voninahitra ho an'ny anarany. Anarany sarobidy. Voninahitra ho an'ny anarany. Nafafy teo amin'ny foko lay rà. Voninahitra ho an'ny anarany. Voninahitra ho an'ny Andriamanitra, dirain'Andriamanitra. Voninahitra ho an'ny anarany. Aleteo lay votompo ao am-po. Nafafy teo amin'ny foko lay rà. Voninahitra ho an'ny anarany.